Komosomonkira sy famotinana toriteny. Fandaharana izay iarahano amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rahatody sy Rahalahy Jonatana. Ao aminatin'izany fandarana izany dia misy hira ahafahana mandrotsirotsy sy mamelombelona ny ara-pananao, dia ao ihany koa misy toriteny izay mampahery antsika tsirairay avy izay kivikivy na mandalo olana na fitsapana, dia ao anatin'izany misy fampiherezana sy azahoana fananarana sy fampianarana ihany koa. Izay rahanao eto amin'ny fandaran'andro amin'ny kaiza ao isaky ny sabata amin'ny 7 ora maraina eto a Eropa. Komosomonkira sy famotinana toriteny. Alleluia. Dia fahamanona fiadana tokoa amintsika tsirairay avy amin'izao maraina vaovao zao. Tena hoe faly indray tafiaraka amintsika eto noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mbola natratra antsika amin'izao maraina vaovao zao. Tena hoe faly vita ny pasika omaly, tena hoe tao anaty foravoravo ny iainantsika, dia misaotra an'Andriamanitra nalorona ny tena famonjena ho antsika sy ianao dia tena hoe fifaliana zany. Tena andao androany amin'izao fanombohan'ny fotoana zao tena hoe manasanao hoe ndao hiresaka amin'ny Jesosy. Malitsika maresaka taminazy fa androany tena mbola isan'andro sika, dia tena hoe ampitombo firaisantsika amin'Andriamanitra, fifandraisantsika aminazy tena ho ampitomboana foana zany, fa mahafinaritra loatra miaraka amin'ny Jesosy. Dia ty ampiandohana dia manasa antsika rehetra andao hivavakantsika mihetraka amin'izao fotoana zao ampelantanan'Andriamanitra. Tena hoe manasa anao raha tonga eto aza atao hoe fazarana fotsiny raha efa eto foana ianao na hoe voandroana ianao tonga eto ianareo izany an-trano, fa tena hoe manana etaeta hitady an'Andriamanitra, tena hoe tendavy ny fonao lal'Andriamanitra androany. Dia atao ara miaraka hivavakantsika. Jesosy malala, tena hoe misaotra anao reny fonay sainay mombanay rehetra Jesosy, dia misaotra anao satria tsara loatra ianao Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra mpanao fahatsarana. Ianao Jesosy raha mijery ny fiainanay ianao dia mianasoanay ianao zay. Misaotra anao Jesosy fa novonjenao zay le mpanota Jesosy le tsy mihetrika akory na dia nianona ny anaranao raha Jesosy kanefa Jesosy dia novidianao atao anatin'ny maro zay. Misaotra anao ray malala, misaotra anao fa androany zay dia mbola afaka miainy zay, mbola afaka miteny zay. Dia zany rehetra zany Jesosy dia nomenao maimaim-pony zany. Tsy nitaky vola taminay ianao Jesosy, tsy hoe nitaky ianao hoe androany dia aiza ny vidin'ny fahazavana, aiza ny vidin'ny rivotra, fa menao zany Jesosy no ny amin'ny fahasoavanao. Ka tsy hainay Jesosy mijisaotra anao. Ankehitriny Jesosy dia mangataka anao indray hoe midiny ianao atao amin'izao toerana izao. Reto mpanompon'Andriamanitra Jesosy any amin'ny toerana misy anazy any amin'ny trano dia misy amin'izareo any Jesosy miangaby aminao taovotsavan'izareo zany herinao miasa ao amin'ny fiainana zany. Raha misy androany Jesosy eto tena hoe marary, ianao Jesosy le mpanasitrana, le nentinao teo ambony asizarina zany aretiny zany. Ny olana rehetra Jesosy mety hoe manahirana saina, ianao mikasika an'izany Jesosy satria ianao Andriamanitra mahitsy zavatra rehetra. Dia midina indray ianao Jesosy fianomerinao indray dia tsirairay avy reto androany satria mangetaetanao loatra. Amen. Atao antsika ty raha ity dia tena hoe irao amin'ny fonao raha ianao fa gasiran'Andriamanitra zany. Fahasoavana sy fampijakonana amintsika amin'ny andro fiainantsika. Maina Jesosy. Tena irao mafy amin'ny fonao zany hoe fahasoavana fahajaboan'Andriamanitra araka amin'ny andro maina Jesosy tena hoe andelao amin'ny mpanomponao sanandro tena
toetra ohatranao Jehovah zay sapanao loatra fahatsarahnao zany Andriamanitra tena hoe tantenao reto mpanomponao reto zany hoe fahasoavanao famonjam-ponao Jesosy manaraka zareo amin'ny atsopiana rehetra Jesosy sapan'zareo zany mampively ianao mahery ianao Andriamanitra ianao le Andriamanitra ny Andriamanitra le tompo Alleluia Jesosy masandrato anao masandrato ny feonao dia tena hoe ireo amako hoe masoavana sy famonjam-po Tatenao areto mpanomponao reto zany sanandro dia hitoetratrano ny Jehova amin'ny andro mpiainako. Fahasoavana sy famindrana no manaraka ahy amin'ny andro rehetra iainana dia hitoetra ao an-trano Jehova andro lava tsy faravana no manaraka anao fahasoavana sy famindrana tsy fampirem-piainana no manaraka anao fahasoavana sy famindrana tena raisoampinono zany fahasoavana sy famonjam-pony anaraka anao androany tena hoe tiako hotsahirinao mihitsy hoe zanak'Andriamanitra ianao io tian'Andriamanitra ianao malalana ianao miainy ary natono ho anao zany fitiavana lehibe riavana ozany ten'Andriamanitra hoe fatahaka an'izao mitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao mety ny zanany latokana mba tsy hisy ovely zay rehetra mino tian'Andriamanitra ianao raha mombanao efa eo am-pelatanan'Andriamanitra daholo zany androany tena raha nandray an' Jesosy ianao teo amin'ny fiainanao raha tsapanao zany hoe Jesosy efa nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao dia zao tsarovy fa raha noavinao tokony tsisy atahoranao intsony zany miampisinao aza manana tebotebony amin'izany tsony mety miasanao fianaranao mitokantranao tena hoe mavaky lohanao fa zao Jesosy efa nilaza hoe raha ny zanaka sy niasa ny tanaka dia aoka didifiana dia ho tanteraka aminao zany tena amin'izao andro faran'izao dia tena hoe vaky lohantsika ny amin'ny fiainana mavesatra ny fiainana miakatra ny vidim-piainana fa ozy Jesosy hoe jereo ny volo manidina ozy izy tsy mba mitsinjo reny efa nomen'Andriamanitra soa maika efa ianao mpanompon'Andriamanitra io tena hoe hoasangatr'Andriamanitra ianao hoe androany tena raha ianao tira manaraka ty dia andao irana hoe mihoatra lavitra noho ny volo manidina ianao ampian'Andriamanitra ianao tahian'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Alleluia.
Asanao tena hoe katsio aloha fanjakan'Andriamanitra fa anaraka anao ny fitahimetra, anaraka anao ny fomban'Andriamanitra. Halleluja. Tsy mamamafy izy ireny na Jesosy eo efa velobelona raintsika zay ny an-danitra manao an'izany loatra lavitra mireny anao lavana malala. Amen. Akiuna finuna Daivava kasifuna Jesosy sokanao e ianao ny Andriamanitra tsy mamanday ianao Jesosy fa eo foana zao te kasi mety mpanomponao natao ho tsapa fa tena tanteraka amin'ny fianazany Pita fini funina maika fa ianao io yavana Maika fayanao Halleluja. Milufa ukarakarani Nyota lavitra mirena lavora mirsakatuniteni Akiuna finuna Aivava kasifuna Soka Jehovah zao kasao fanjakana famarina dia nampy ianareo ny zavatra rehetra. Amen. Tanterao Katsawani fanjakani Mandalo ajeni ao hina anao fahazamanana amin'izany nakasitra ao aloha ny androany satria loatra lavitra mireny ianao hoe Akiurna finuna Kaivava kasifuna sabe ele para ver outra lavitra mireny ianao izany teny zany. Akiuna finuna Kaivava kasifuna Sotra nao Jesosy amin'izany pikirana mpanompon'Andriamanitra mampahery anay zany Jesosy tena hoe matsiaro hoe tena tsisy ahiaitsony Jesosy ny ao anatinay ny amin'izany teny fampanantenanao zany dia zao riavana manentana anao mety efa nandray an'Andriamanitra ianao fa zao sanatry dia andao tena izahantsika foana ny fanolorany tenantsika ho ampitombo sanatry raha vao mifoy ianao ampandriny eo dia marao hoe fahasoavanao Andriamanitra fahasoavanao natonatizao dia andao tena isanandro na vao fanolorany tena foana tena vaozy sanandro zany satria sitrak'Andriamanitra zany ary faly izy mahitanao hoe ty mpanompo ty dia tena hoe manompo teny isanandro mangetaetana isanandro dia zao androantsika andao anavaon'ny fanolorany tena indray andao ilazitsika hoe Jesosy na fahoriana na fifaliana na mosarinina na Jesosy ny zavatra misy eo amin'ny fiainako dia anompo anao foana Jesosy ary tsy jana Jesosy raha tsy hoany aminao ny amin'ny raha hoan'andro ary zany tsy mitazantsika hoe matovany zany fiainana mandrak'izay zany tsika zinao dia ndao arataontsika kira manaraka manasanao ahira ihany raha ianao ny hira. Halleluja. Halleluja. Zao tena atolorany tenanao mba hizak'Andriamanitra rehetra. Yanao ramisidia Nombain'Andriamanitra ny fiainanao hoe fiainanao zay mapotika efa rava anavoasan'Andriamanitra zaotra Jesosy Dia suno Jesusio Uweza mala tiuganai Ulumba uva uva
Falasy ireo taloha. Aleluia, misaona Jesosy eo. Deliora ny fiainanay Jesosy eo. Izay tao anaty lava, izay tao anatin'ny faratsiny, tao anatin'ny fahotana. Fanaovanao Jesosy eo. Satria Diasunao Jesus Senhor. efa nanadio anay. Soatra lavalava. Asadato ny tananao dia irao mafy. Atomoro ny tenanao. Afonao ameo amin'ny Jesosy zany. Izay rehetra fombanao misy androany dia meo azy. Mahay marinanao Jesosy mombanao. Tsisy Jesosy Kemia mafy azy. Foi sei lá, essa nova linha de Aleluia. Asadato tananao irao mafy. Aleluia! Riavana zany famoratena ao zany. Tsy ataon'Andriamanitra tsinotsiny zany fa tena
faly Jehova mahita an'izany ty mpanompo manao tena hoana dia etsivety moa fotoana niarahana tamin'ny teto za fiarakety foana fa amin'ny ela tahaka an'izao tsika mbola hifampaheretana mbola sikina amiraha lavitra Jehova dia tsy mankasitraka anao ny teto dia anao hira fidiarana ray fanantsika dia dao ifaly efa amin'Andriamanitra ny fiainanao tsisy tokony anana tahotra izany tsy miantsika rehetra fa mifalisa n'andro isan'andro dia ataontsika ty eto hoe Andriamanitra mahery tsangana ianao tena hoe mandizy ianao le trano any atao zay mafaly anao satria tena azo fitariana androany dia tahoarany mamonjy raha fidiarana tsika hiampitra lalàna totsika Alleluia. Eo ayo Andriamanitra mahery Andriamanitsika Andriamanitra mahery Andriamanitra tsy mahery ny Andriamanitsika io Alleluia Eo ayo Akalaza muziki atorentana magasa soso populace Akalazaina nenarana ambunzao rehetra urentany amandanitra Jesus tompony lanitra Pasana rihabana Eo ary sangato maro teo anao Alleluia Akalazao para Sao rentana madasa mitsy Jesus tompony lanitra Akalazaina nenarana ambunzao rehetra urentany amandanitra Jesus tompony lanitra rehetra fitiavana izy alohan'ny tafiarana Andriamanitra fitiavana izy lohan'ny faneva izy lohana ambunzao rehetra urentany amandanitra Jesus tompony lanitra Akalazaina nenarana ambunzao rehetra urentany amandanitra Jesus tompony lanitra fitiavana izy lohan'ny tafiarana Andriamanitra fitiavana izy lohan'ny faneva izy lohana Andriamanitra fitiavana Alleluia Yarti, je suis à côté de Thierry.
zay dihitra amin'ny fampitirana toroteny a raha antsika amin'ny raha latojo a Tain'i Jesosy daholo tsika rehetra dia faly a tena hoe faly mahita anareo rehetra androany a indrindra moa izay tonga tato amin'ny pastera nanaraka en direct da dia tena hoe mahakasika fotoana tena hoe nahatongotongo fo a dia isaorantsika be dia be a raha lajonatana tonga zany toroteny zany zany fiderana zany a fiankofana zany a fa tena hoe nahakasika tena tombositra trano frera dia tsika rehetra ihany koa ara-paina aby koa izay tonga any an-trano rehetra izay manaraka ny fandaharana rehetra rehetra dia tena hoe tain'i Jesosy daholo a tsika rehetra tain'i Jesosy daholo tsika rehetra dia tena hoe mahafinaritra ny fiarahana dia mialohan'ny zavatra rehetra dia sy tsika hira anankiray aloha iran'ilay Sadelinina iran'ilay Sadelinina fitiavana no ataontsika dia tena hoe hiaraka aloha antsika mokomanantsika ny fanahy herin'ny fampitirana toroteny dia hiarahira aloha antsika iretina hoe fitiavana 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 ary afana malala ny lehibe indrindra. Alleluia. Ataontsika hiary hitsangana dia fandray-tanana antsika rehetrarehetra anareo any an-trano any any koa dia nareo any an-trano any koa dia afaka miaraka fandray-tanana nareo miankonanao a dia tena hoe fitiavana zareo ny fitiavana Alleluia. Anio ampitso manahiza satria zanakiny ra fitiavana fifankatiavana ioloniny napetraka mizaisa mifandraisatanana fizausiana zanakandramahitra fitiavana fifankatiavana ioloniny napetraka mihaisa mifandraisatanana fizausiana zanakandramahitra Miaraka Fangkatiavana malala Fangkatiavana akan jaba kwanareo izany no afany mamako andao ifankaty atrany paralitany andeha izany ilay tena fitiavana
fitiavana manam-petra hatrany amboarany tany andeha izary ilay tena fitiavana famamafa hoan'olon-drehetra fitiavana fititsy manam-petra Alleluia. fitiavana fititsy manam-petra Alleluia. Tena hoe mamy dia tena hoe miaraka mirany zany fitiavana zany satria zany fotsiny tena mamy ry havana malala. Dia tena anareo koa tena mifaly tany an-tokantrano sady tory fitiavana misy karakara kely mahafinaritra kely mijery ny mozika anareo tany Jesosy daholo ranambavy-Kodansy, ranambavy RBT-na Sokomarisô sy rehetrarehetra ranambavy Jesosy mahery sy ny rehetrarehetra tany Jesosy daholo tsika rehetra. Eny ary dia hitra amin'ny famitenana toritena tsika amin'izao fotoana izao dia toritena tamin'ny sabata no ambontsika anazy. Ny vateny dia tsika amin'ny lioka filazatsarany lioka toko fa 7 dia adeny fa 9 ka hatramin'ny fa 4 izy ty moa dia toritena hoentin'ny pastera Rado. Dia rehefa samy letantsika dia vakitsika ny tena aminaran'i Jesosy ao amin'ilay lioka toko fa 7 adeny fa 9 ka hatramin'ny fa 4 aminaran'i Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lamba ny tena andalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo hidinana amin'ny tendrombohitra oliva dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery no ny asan'ny lehibe rehetra izay fahitany ka nanao hoe isaorana ny any mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah fedanana ny an-danitra ary voninahitra ny amin'ny avo indrindra. Alleluia, amen. Zany hoe teto ry havana malala ny olona dia tsy nijanona tany an-trano. Alleluia. Fa nanino na eno hoe ho avy ny mpanjaka dia nitsehana ho mpanjaka. Dia olona be dia be rehetra tsika tsara hoe nifaly avokoa mpianatra marobe nitsindriana tsara mihitsy hoe marobe tonga nisaotra sy nanome voninahitra ny Jesosy dia namelatra lamba ny teny an-dalana. Lamba zany moa dia endrika voninahitra dia raha nametraka lamba ny teny an-dalana izy nandehanan'i Jesosy izy dia tena hoe nanetry tena sady nalefa miteo mihitsy Jesosy toy ny lamba pitaina. Azo antoka ry havana malala fa tonga teo ry Zakaiosy, tonga teo ry Bartimeo zany Jesosy zamba fanahiratra. Alleluia. Dia tonga izy dia napetrany Jesosy manome voninahitra anao hoe tonga teo ry Lazarosy zany Jesosy efa zany rama fa mbola nitsanga. Tena maheranao Jesosy voninahitra hoanao tena faly ry havana malala. Nikaika aby ny olona teto, nikaika fisaorana dia raha mba ianao koa ny teo mba nisaotra an'Andriamanitra verinao. Za ry havana mony fa ny zavatra efa nataon'Andriamanitra taminao dia anao hoe androany tena hoe vonina ho fampiso-piderana an'Andriamanitra. Vonina ve ianao ny hisaotra an'Andriamanitra satria rehefa manao an'izany ianao dia mbola mampatonga an'Andriamanitra anome anao zavatra bebe kokoa. Dia teto amin'izay dia rehefa 7 fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao tamin'ny hoe mpampianatra raha anao mpianatra ao fa izy namalaka nanao hoe lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia mivatondray no miantsoantso. Dia zany hoe dia tezitra ny fariseo niary amin'i Jesosy zareo ka Jesosy kosa navita fahagaganany navita nampisangana maty navita nanangana ny malemy fa zareo tsy navita an'izany teo amin'ny tempoly any fa misy foana ry ny olona nalemy naveoka ny teo ivelan'ny tempoly fotsiny dia niandry ny Petera sy Jaona vao nanangana anazy teo. Zany hoe ny olona nifaly nisaotra an' Jesosy ka reto fariseo reto tsisy nisaotra dia farakozy hoe teneny mpianatra ao anginy fa teny Jesosy dia hoe raha mangina reo dia mivadindray ny antsoantso. Raha havana malala tsy problème an'Andriamanitra ianao na tsy hisaotra anazy, tsy problème ny ianao na tsy hidera anazy, tsy hampihevonatra anazy satria manino afaka manangana vato izy hisaotra anazy hidera anazy dia zao raha havana malala ianao aza menatra zany amin'izao dia miezaka ny devoky manatona ny vavan'olona koa tsy jovavolombelona dia tapeny ny devoly aza manao an'izany aza manao an'izany fa ianao aza menatra fa hijoro vavolombelona izay zavatra nataon'Andriamanitra taminao ry havana malala. Fa tena ratsy any ry havana malala zany hoe ianao dia mavadika an'Andriamanitra lasa vato
fa andao ioatra atao isaotra fa zao no tena idirantsika eto amin'ny andiny faraka amby efapolo am'izay hoe ary raha nanakaiky izy ka nahitany tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba mahafantatra mantsy ianao na ary dia ny amin'ny andro ity aza izay momba ny fehitanana fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany fa ho avy aminao ny andro izay anangana ny fahavalonao tovitandry manodidina anao dia hanemotra anao izy ka anidy anao manodidina ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba mizanaka ao anatinao ka tsy havelana izy vato fanongo eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro na manginanao. Amen. Teto raha mahalala dia nalahelo Jesosy dia nanina izy dia tomany fa nanina azy Jesosy no tomany nohony amin'irety fariseo rehefa izy hoe niteny hoe mangina zany raha vana malala nampitomany an Jesosy efa zaka Jesosy zany efa ian'ny Jesosy zany fa zao tena nampitomany an Jesosy dia ty hoe raha mba fantatrao mo ny amin'ny atao hoe fehitana. Teto reto olona reto misaotra Jesosy tsara, misaotra Jesosy tsara, manome voninahitra Jesosy ary ianao raha mizava ataon Jesosy aminao dia tsy ho vavolombelona isaotra Jesosy fa ny tena nampalahelo an Jesosy dia zao tsy fantany resaka fehitana tsisy tamin'ireo olona roe raha vana malala na dia ray azy mba naheron'i Jesosy hoe Jesosy rehefa natsanganao rehefa nisitranonao ny abokako Jesosy niatana Jesosy sambatra Jesosy manana Jesosy manana anao tiako ianao Jesosy satria raha vana malala zany no niafahana misedra olana zany ny afahana rehefa ho avy amin'izay ny fahavalo ka ny fahavalo tsy maintsy tonga tsy maintsy anangana ny fahavalonao tovitany ka anangana tovitany aminao ny fahavalonao fa zao raha fantatrao ny amin'izany hoe fehitana raha tena miadany ianao dia lamina ianao raha vana malala ndao nefa ketsika ny any amin'ny jaona jaona toko fa efatra amby folo dia fa fito amby roapolo anaran Jesosy fehitana anao navelako anareo ny fehitanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomezao tontolo zao ny fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo. Aleluia. Amen. Zany rehefa namalala rehefa manana fehitana aza matahotra aza malahelo ka ny olona rehefa miadana dia na misy ara miady misy ny misarisa rehetrarehetra dia anao tahaka ny abakoaka na tsy hamontsy naza ny avy avy na tsisy voany voaloboky na tsisy omby ao apahatra sa dia mbola isotra sy idera n'Andriamanitra ka zany ny olona sambatra manana fehitana ao anatiny dia faly fona sambatra fona na tsisy fola na tsisy taratasy na tsisy nino dia sambatra dia zao rehefa namalala angatao mihitsy zany fehitanan'i Jesosy zany anapaka amin'ny fiainanao sy ny fonao manontolo mihitsy dia rehefa tsapanao zany rehefa fantatro hoe tao anatinao zany dia sao Jesosy dia angatao mba ampitoeriny ao anatinao lalandava mandrakizay zany fehitanana zany dia voninahitra ny an'Andriamanitra rery any dia toy isika teny tamin'ny alatsinainy ny vatenybatsika eo amin'ny jaona toko fahafolo dia ny fafito ka hatramin'ny fa raika amby folo izy teo dia toko tena mizoky $100 jaona toko fahafolo dia ny fafito ka hatramin'ny fa raika amby folo dia vateny dia vaketsika aminaran Jesosy hoe dia hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izao ny vavadiny mihotra mpangalatra azy jola zay rehetra tonga talohako fa tsy ny haino azy mihotra izao ny vavady raha izao no fidiran'ny olona dia mivonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hanina ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana izao kosa avy mba hanana amin'ny fiainana sady hanana amin'ny be dia be izao ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amondry ny ondry. Aleluia. Amen. Jesosy raha manamilala le mpiandry tsara dia tena eo izy amondry ny sy ny vala sy ny rehetrarehetra dia tena hoe mahakasika dia zao mbola tsy niditra teo amin'ny fiainantsika akory Jesosy dia efa nasian'Andriamanitra vala niaro antsika tsirairay avy nasian'Andriamanitra ohatrany hoe sahady efa nasiany teo sahady vala io tsy hitatsika atsika mbola tsy niraran'Andriamanitra akory fa zao efa nasian'Andriamanitra vala teo niaro antsika indreza ny fitiavan'Andriamanitra ry havana malala dia tsika reny na dia mbola naditra azy efa mba nanana fatahorana kely an'Andriamanitra ihany tsy dia tena hoe tsika dia miteny ratsy dia mpanohitra an'Andriamanitra toy zany fa efa mba teoteo ihany fafabafaka ihany efa ohatrany fantatr'Andriamanitra sahatsika hoe iovafoa any afara dia efa nasiany sahady anjely niaro antsika. Aleluia. Na dia naditra zao atsika dia mora ohatrany hoe tonga saina zany ohatrany hoe mora manenina zany ohatrany efa misy zavatra
tsy mety ataotsika manota de aveo ohatrany tsy milamina zany saitsika de miverina mibebaka amin'Andriamanitra. De misy fotoana tena miasa mihitsy Andriamanitra, de ataon'Andriamanitra mifanena paster ianao na mpanompon'Andriamanitra na ohatrany. De paster ratsy zao tsy vavolombelona fa tamin'izy mbola taloha moa tena ditra. De rehefa aveo misy fotoana izy niditra tany amin'ny violon. De rehefa tany de tena natsiaro an'Andriamanitra am'izay, mafy ny aby de tena natahotra. De mivavaka de rehefa misy fotoana le misy mpanompon'Andriamanitra rey mamangy any anaty fonjany, de misy fotoana jerena hoe aiza ny cellule amoahana, misy olona cellule anankiray zany avoaka de ampidirina de torina teny le olona reo, de efa izy no topaza mason'Andriamanitra de tao amin'ny cellule mivana de mivoaka izy ny olona sasany tsy mivoaka, ny olona sasany manao belo sy ny karazana, fa izy mivoaka nanolo tena mivavaka nandohalika sy ny karazana, de tena hoe efa nijeren'Andriamanitra sahady izy. De alleluia. Andriamanitra raha natiatsika de tena nahafinaritra koa tamin'ny fotoana io fa tena voakasika be ny fony succès toramiteny satria de tena tsapany ry havana zany. Tsapany zany hoe tena ondronania ivelany vala fa tena Andriamanitra efa napiditra anazy tao sahady, de tena hoe mahafinaritra zany. De sao ry havan'Andriamanitra rehefa tafiditra ao anaty vala ianao ndrindrindrindra isaory Andriamanitra fa tsy tany amin'ny feon'ny vahiny ianao. Teo amin'ilay andiny fadimy de hoe ary ny vahiny tsy araina fa ansirany satria tsy fantany feon'ny vahiny. Amen. Atsika zany ravana malala de efa tantarin'Andriamanitra sahady, tsy nataon'Andriamanitra tany amin'ny vahiny. Ina moa ny endrika an'izany vahiny zany any amin'ireny mpaminany sandoka sy ny ohatr'izany. De tena isaory Andriamanitra raha ohatra hoe ianao de tamin'ny lalana tsara no mitondran'Andriamanitra anao. Halleluia. Fa tsy tamin'ireny hoe ambodiny tafy odi-janak'ondry fotsifotsiny, fa tena hoe tsika rehetra. Halleluia. Tonga somatsara ato anaty vala fanomponan'Andriamanitra. Halleluia. Ndao ika halleluia mihitsy fa tsara Andriamanitra. Halleluia. Satria ato anaty vala fanomponatsika ravana malala de zao mifikiry anao amin'ny Jesosy de tsy afaka animanao ny devoly. Ka zay ny programa devoly tsy avy raha tsy amodika sy andrava ary andringa. Fa zao ravana malala Jesosy avy de hanana fiainana be. Halleluia. Ary atao tsinitsina ravana ny ara-panahinao te hitondranao any an-danitra Jesosy, te hanomenao fiainana mandeha amin'ny lohany tsara izy. Na de misy krizy misy krizy ara-tsakafo sy ny karazany amin'izao zao misy fotoana tsisy menaka, tsisy vary, jalana amin'ny lafarina sy ny karazana. Fa zao ravana malala ianao tsy ho faty misary zanaka avy amaina. Jesosy very ravana nanana ny endry rehetra ho anao de amelanao angaingaina kely ve izy de tsy ry havana de sory ny tahotra sy ny fanahiana. Fa Jesosy tena vonona amin'ny atsika fiainana be araka ny nira nataon'ny Ralajon-tanana teo mihitsy hoe voromanidina ary ravana malala tahin'Andriamanitra. Tsisy de manome sakafo reny, tsy de misy nasa sainany reny. Fa zao ohatrany hoe rehefa atoandro na amin'ny alina na le maraina be iny de miaraka kely eny izy mivondrivondrona kely eny de miresaka eny reny miresaka volona manana fiteny ny volona fa miresaka reny hoe taizanareo ina sakafonareo taizano aiza inona zao inona zao taizanareo neta sakafo tsy maintsy miresaka reny de miresadresaka eo fa velona tsy de tena hoe iny de maty aby ny volona de milatsaka eny amin'ny hazo fa velona satria mane Jesosy ravana malala mitany reny. Halleluia. De tsika mihoatra vonona tsy mahalala an'izany mideran'Andriamanitra, tsy mahalala an'izany mivavaka, fa ianao olona mivavaka, ianao olona mideran'Andriamanitra, manao alibavaka, vao avy nanao pasika atsika teo de aza matahotra esory ny fanahina fa Jesosy omba atsika. Amen. Halleluia. De voninahitra n'Andriamanitra rery any de toetsika ary toriteny tamin'ny talata. Ny valiteny toetantsika amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko fadimy de ny faefatra ka hatramin'ny fadimy. Izy ty moa de toritena ny Jesoka Angela. Jaona voalohany toko fadimy de ny faefatra ka hatramin'ny fadimy. Valy teo zany tena amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maresy zao tontolo zao ary ny fandresena zay maresy zao tontolo zao de ny finoantsika iza moa ny maresy zao tontolo zao ary fa tsy zay ino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Amen. Ravana malala. Resika lavitra be ravana nolena amin'izao tontolo zao. Halleluia. Mifalianao mampireare mihitsy ty verset ty fa tena hoe tsara ny havana zanak'Andriamanitra. Ianao mba ataova fiaina hoe zanak'Andriamanitra fa mandresa zao tontolo zao. Halleluia. De tena hoe
ny olona am'izao tontolo zao ny revana tsisy finoana de mora kely mora mamoy fo misy olona revana velona de marary vao concert de rehefa aveo efa lamy daholo momba anazy momba ny hoe ahoana ny akanjo entiny milevy na ny fasana ilevenany de misy azy zao le fa appareil anandrana mamisiselady any Suisse misy an'le appareil famonoana teny iny de betsaka mamofo de aleo to de miditra am'le appareil mamono teny ravana malala zany ny olona am'izao tontolo zao be fanahina loatra mora miakatra tension ny anazy ko tiana daholo ny vola miditra Facebook so misy an'le hoe manao lista reny ohatra 1500 € karama isam-bolana de efa atao ny compte tsara analana am'izay otrina ny vatra 500 €, otrina ny sakafo 200 €, otrina ny courant sy karazana 100 € atao moins 50 € isam-vola eo am'izay hoe ahoana zany manomboka ny volana de efa 5 € sisy 50 € sisy de eo de miakatra ny tension ko tiana andrapon hatramy centime fa tsika ravana malala tsy zany tsika ravana zanak'Andriamanitra tsika mahery halleluia tsika ravana osy Elia andao ne zerikely tsika na mpanjaka voalohany mpanjaka voalohany toko fa 20 mpanjaka voalohany toko fa 20 de andeny fa 170 mpanjaka voalohany toko fa 20 andeny fa 170 amin'Aran Jesosy ary hoe le tamin'ny abo miakara hinana sisotro fa misasasasa izato ny ranomorana be amen toeravana malala de nisy maitany be telo taona sy tapany tsisy orana tena maina ny tany ozy mihitsy eli raha tsy amtempy any de tsisy ranomorana milatsaka de tsisy nininona teo de teto tena am'izay eli misy ranomorana misasasasa be aiza le ranomorana ny tany aza maina tsisy orana tsisy nininona aiza le ranomorana fa zao ravana malala finoana nampiasany Eli teo ravana malala satria fantany fa eo Jesosy raha vao mangataka fotsiny Eli de ho avy ny ranomorana misasasasa ravana malala de tena hoe tsika zany atsika zavatra mbola tsisy ka zany le ravana malala ny finoana fa nehoana ny zavatra tsy hita maso de nao mifaly fa tsika ravana tena ataon'Andriamanitra mandresa tsika tena ataon'Andriamanitra tena hoe zavatra mbola tsisy fa tonga de manatena zany de tsika hoe ho avy le izy de Eli tonga tena nandoalika izy afinaritra koa nataony Eli tena nandoalika tena nanetry teny teo anasian'Andriamanitra de tena tonga ravana malala norana be gaga ny olona gaga ndre abatra rehetrarehetra fa jerenao ne zatoviny ohatr'izao ny olona am'izao tontolo zao faketsika nena de ny fa 20 ary hoe izy tamin'ny zatoviny miakarakely ka tazano ny ranomasina de niakatra izy ka tasa de manao hoe tsy misy nahinana ino ary hoy izy mandeha koa impito ary ny fampitony de hoy izy misy rana kely ohatry ny tanan'olona miakatra vena amin'ny ranomasina de hoy izy ny rana kely miakatra vena amin'ny ranomasina de zany ravana malala rehefa nalefany Elia ty zatoviny ty de nahita anazy de ozy hoe tsisy ninininy zany ravana malala ny fahitan'izao tontolo zao tsisy ninininy de aveo nandeha indreko nandeha indro nandeha fampitony vo nahita hoe ohatry ny tanana kely zany hoe kely de kely re sa vakivy izy sa inona koa ny dikany inona zay mba orana amin'ny tsisy io hoe fa zao ravana malala Elia tokony ananantsika amin'ny finoana Eli ndao angatanan'Andriamanitra misy ananantsika amin'ny finoana Eli fa vo ohatry ny tanana kely de manao izy miakaro ka lazao amin'ny aba hoe amboara ny kalesonao ko midinina fa nao vao sakana ny ranomorana be ianao ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranomorana be halleloia tanteraka ravana ny tenin'ny Elia tena avy le orana satria zany ny fontsika zavatra kely fa to de mahita zavatra ngeza be Eli zany to vo nanomboka hoe mivavaka de efa fantany hoe hisy orana eo aloha voalohany indrindra efa ao anaty sainao efa misy miodikotina efa tena mahafinaritra zany finoana Eli zany ravana tokony ananantsika zany finoana zany halleloia de ohatran'le vehivavy nitsitra 12 taona tena hoe tsisy nampianatra anazy an'izany hoe ahoana de sitrana vozony fotsiny rehefa voakasikako fotsiny lamban'i Jesosy de ho sitrana de nataony nezaka de rehefa mikasika izy de tena sitrana ka zany ny finoana mimo zavatra tsy mampino mimo zavatra mbola tsisy nanao zany tsisy tao amin'ny baiboly ka niza zany de mikasika lamba de sitrana fa vehivavy io nanam-pinoana halleloia mahafinaritra de pastera koa ny jovavolombelona fa tam'izay nisy fotoana siba tobila sy mba pompe électrique de efa mivovovo teo aby zany ny olona de natao hoe ahoana le tobila fa simba teo aby mécanicien sy ny karazany ny velomina fa velomina fa tsy mety izy am'izay ny mécanicien sy rehetra hoe
tsy mety io fa maty pompe électrique. De pompe électrique nefa lafolafo ihany a, pasteur efa tsy nanambola tsony teo, nivolany tokoa na fiara azy efa tsisy, fa teo de hoe inona ny atao a, hoana trenona fa otrina no pompe électrique de pompe électrique lafo a 1,5 million eo vidiny vaovao. De tena hoe tsisy vola tsony, aizaza tsony ny vola efa tsisy, ny tobila tokony varotana mba hampidirana vola izy dray sy tsisy vola tsony. De zao natao pasteur, lasa izy de niakatra tany an-trano, de tany am'izay izy mivavaka, Jesosy ahoana ty tobila ty mba hidiram-bola ty no ohatr'izao a, Jesosy ampio, Jesosy ainganay mba ho velona, Jesosy ahoatr'izao, Jesosy ahoatr'izao, de mivavaka. De avy am'izay rehefa nidina izy de ny olona zany efa nieritreritra hoe tonga zany pasteur asy commande pompe électrique eo misy vola miditra amintsika teo sy mécanicien sy rehetrarehetra. Fa rehefa avy eo rehefa nidina de tena mivavaka izy de niditra ny tobila am'izay de velominy indrepa am'izay tonga de lasa ny tobila. Alleluia. Voninahitra amin'Andriamanitra reny ka zany ny finoana, zavatra tsy mandeha fa inaonao fotsiny mandeha io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Mahafinaritra ry havana zany. Ampiakariny ny fononao fa tsy maintsy mandresy ianao. Amoresinao zao tontolo zao, horesinao ny areta sy ny sisa. Jesosy rehefa navaolana amin'ny fiainanao io, raha misy olona eto mandalo sarotra, fiainana sarotra, de zao Jesosy mivaolana aminao. Ny finonao io no mampiavaka antsika ny rehefa amin'izao tontolo zao zao tontolo zao tsy manam-pinoana, de ampiasao ny finonao araroty satria io ravana fidina mahery vaika afahantsika mandresy amin'ny fahavalo, ananantsika tena hoe toky fa andresy amin'ny aretina ady sy ny sisantsika. Alleluia. De ampiakaro ny finonao kolokolo ny finonao ry havana. Amen. De voninahitra amin'Andriamanitra rery ihany de toizitsika ara toriteny toriteny tamin'ny alarobia. Ny vateny idantsika amin'ny Matthieu toko fa 9:20 de andemony fa 9:30 ka hatrafa 2:70. Izy ty moa de toriteny netiny izoka fiarana rakoto sady ao mihitsy izy. Matthieu toko fa 9:20 de fa 9:30 ka hatrafa 2:70. Soromaro novakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy hoe Jesosy tao Getsemane. Dika zany Getsemane zany de famiazam-boloka. Andemy fa 9:30 Jesosy mba mpianatra dia tonga tao amin'ny saha anankiray tao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola makeroy vavaka ao. Ary mitondra Petera mba amin'izy roa lahy zanak' Zebedio izy dia nalahelo amposy ora indrindra. De hoy izy taminy, fa de ranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitohy reto ka miaraha miary tory amiko. Ary noho ny nandroso kelikely izy dia niankoka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao de aoka isorona amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy nisitrapokany eno atao fa ny anao. Ary nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy natory de hoy izy tamin'ny Petera, hay tsy mahazaka miary tory amiko na de horairay ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny mofo ny tsy manan-kery. Amen. Ry havana marina. De zany Jesosy de rehefa niaraka mpianatra 2:20 sisa ny teo satria Jodasy efa lasa namaty an Jesosy, mbola resantsika moa izy avy eo. Fa rehefa nitondra an'izy 2:20 lahy izy de ny valo lahy rehefa hiakatro tendrombohitra Getsemane zany izy de ny valo lahy tetỳ amin'oloha de efa najanona. Fa zao mpianatra 3 lahy reto, Petera, Jakoba de Jaona, reo mpianatra akaiky ny fony Jesosy indrindra, de reo nataon Jesosy niaraka taminy niakatra tendrombohitra. Ry havana malala, akaiky ny fony Jesosy reo de reo no nangatahany zavatra mihoatra ry havana. Le valo lahy tsy de naninona na de tany na natory na tsy, Jesosy tsy miteny tamin'ireo koa nareo mivavaha na ohatrao fa de napetraka fotsiny anareo mitohy reto tsotra. Fa zaho izy akero hivavaka de fa reto mpianatra reto no teneny hoe miary tory amiko. De reo zany takia zavatra atsika rehefa nanalala rehefa akaiky ny fony Jesosy de mizavatra takiny amintsika de taterao ry havana malala. Fa matoa ny olona ray metrahana zavatra atokisana de atokisana izy zay. Matoa ianao mpanaovan'Andriamanitra ny asa de matoky Andriamanitra fa ho vitanao iny. Teto ry havana malala de matoky Andriamanitra fa ho vita reto mpianatra reto ny iaraiary tory aminy. Raha reto mpianatra 2:20 de fanta Jesosy tena misy atory, fa reto anankitelo reto mba nandradray Jesosy hoe tena vita iary tory reto. Fa ry havana malala napalahelo satria de tsy nahazaka ny ary tory izy andray kosa hoy Jesosy de tsy navita ny ary tory ianareo. Teo ry havana malala Jesosy mba nisy fotoana anankiray nila ny fanampian'ny mpianatra, tena hoe miandrandra Jesosy de napalahelo. Fa ianao ry havana malala rehefa mba miandrandra zavatra aminao Jesosy
de zao anatanteraka anazy rehefa misy zavatra asaky apetraka ny aminao de izao manatanteraka anazy Jesosy neravandreo tena nanao fagagana betsaka tamin'ireo mpianatra reo hoe Petera zany ray alina tontolo tsy nahazo na de trondro ray azy fa Jesosy teo tena re nahazo izy nahazo trondro be dehibe saika tsy zaka ndray izy nampiakatra anazy ravana malala ianao tena rehefa mba anakina Jesosy zavatra ikena ravana malala fa tsy mora kosa ne miaritory zany raha voandrina fa resaka ara-panahy zay ivavaka anao alibavaka atsika zao tamin'maly pasika iny fa somary mafimafy rehefa iny de pasitera zao tsy mivavolombelona tamin'izy nanao alibavaka voalohany de nataony alibavaka niditra tamin'ny valo sasany de mivavaka Jesosy mila anao anay natao ny fiderana natao ny rehetrarehetra mivavaka Jesosy ianao ny andradraina ianao tena Jesosy ohatra zao Jesosy ohatra Jesosy nandeha am'izay ny fotoana tamin'ny valo sasany tamin'ny valo sy fefana tamin'ny valo 45 minutes tamin'ny sivy nanomboka amin'ny sivy sasany tany hoany am'izay ny olona tena mivavaka fokofoko Jesosy mila anao anay Jesosy aizy ianao Jesosy ohatra Jesosy tiako ianao Jesosy ohatra fa pasitera vavaka aby mila zao fa pasitera sady mivavaka ihany Jesosy mila anao anay Jesosy miakatra mora kelany soroka ny ady miaina kaka am'izay ny olona ahoana koa zany ohatrany hoe milamina be zany midomy olona am'izay zay votaiza mbola alibavaka kay sarosarotra manao alibavaka zany nisy vehivavy anankiray zay koa manao alibavaka eo izy Jesosy mila anao anay mandeha ny alibavaka mandeha Jesosy atiako ianao Jesosy ohatra tena hoe misaotra ny famelan-keloka anao Jesosy tena misaotra amin'ny zavatra rehetra mandeha ny fotoana te atory am'izay izy efa tady kipikipo ny maso Jesosy ohatra Jesosy le mofogasy fa madika am'izay na nofimofogasy ngamba raha nabavy fa tena mafimafy miaritory io avana malala fa zao azo atao tsara kosa nefa io rehefa tena andradrainao Jesosy tena ilainao ny hery Jesosy vitanao re avana malala io fa hoanao antsika rehefa miaritory resaka aranofo rehefa ohatra hoe mijery mamonjy balina tena mifery maraina raha mbola eo manofokofoka mandeha rehetra mandeha le hira reny hoe vive l'amour resaka toujours l'amour mandeha reny rehefa tena eo ianao mandeha rehetra reny na de misy raha mafandrahoana mbola eo ihany manofokofoka fa ry havana malala rehefa raha-panahy de somary sarosarotra hijery mondial zany koa hijery bola eo ianao tadidiko mitsy hijery mondial zany eo mahazo kafinarentany tsy matory fa rehefa ra-panahy mampatory fa zao ry havana malala amin'ny voalohany somary sarosarotra fa zao rehefa zatra ianao de vitanao io sady mba mila ezaka kely avy aminao koa ny ravana malala jereo ry havana ny zavatra efa mba nafony Jesosy ho anao ny zavatra rehetra efa azonao tamy mba tonio kely itopazo maso kely de toromaso kely ve ravana mba handradrainy aminao manaovanao alibavaka anaovanao fiderana itoriana teny isany sisy de tsy mafonao an'Andriamanitra ravana malala afoizo ry havana amba amin'ny fonao rehetra mihitsy afoizo an'Andriamanitra satria ny tsara sy ny sarobidy indrindra nefa natolony anao de afoizo zavatra afaka mba afonao ao an'Andriamanitra alleloia de voninahitra anao an'Andriamanitra rerany de toisika ary toritena tamin'ny toritena tamin'ny alakamisy ny vatin de tsika amin'ny Matteo toko fa 9 andeny fa 4 ka fa 9 izy teko de toritena ny tinesoka lena sady mitsy lena eny azy Matteo toko fa 9 andeny fa 4 ka fa 9 ny somary vakitsika amin'narana Jesosy hoe ny nanaiky Jesosy hamadika an Jesosy ny fa 4 anankiray tamin'ny 12 la raha atao hoe Jodasy Iskariota de anakao amin'ny lohampisolona ka nanao hoe omenareo ohatrinonao hanorako azy aminareo ary izy natanja sekely volafotsy 30 omena azy ary hatramin'izay no nitadiavana izay andro azona mamadika azy amen teto ravana malala de nanaiky Jodasy namadika an Jesosy de tena hoe tena nampalahelo koa ary de zao sekely volafotsy 30 fotsiny mba vidiny tena hoe tsy fantany Jodasy nevana vidiny Jesosy zany nevana tsy azo vidiana tsisy vola mahavidiny Jesosy sekely volafotsy 30 zany nevana tena teneko anao fa vidina andevy zany andevy ry havana malala
fa Jodasy tena tia vola loatra, tena mpangalaty tena ry avana malala Jodasy andao le jerentsika kely any amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo, Lioka toko faharoa ambin'ny folo andin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina ny vakitsika kely. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina aminaran'i Jesosy. Koa na inona teneninareo ao amin'ny maizina dia ao amin'ny mazava ary izay pitsehinareo mangingina Jaona zavady Jaona toko faharoa ambin'ny folo. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andin'ny fahatelo ny sotrapetsaka. Ary Maria rehefa naka-menaka manitra nisy naridasa tsara no sarobidy lanjan'iray rivatra dia nanositra ny tongony Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno anitra ny menaka ny trano ary Jodasy Iskariota anankiray amin'ny mpianany ilay efa hamadika azy. Nahoana io menaka io no tsy namidy denari 300 ka nomena ny malahelo ary izy no laza izany tsy noho ny fiahiny ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady mitondra ny kitapo ka nahaka izay tao anaty. Amen. Zany hoe ravana malala Jodasy dia mpitambola mpianatra mpitambolan'i Jesosy dia izay ao anatiny ao dia misy fotoana alainy Jodasy kely dia ravana malala izay fitiavany vola zay nitombo fa tena ratsy ny ravana malala io fitiavam-bola io tena mampatomba ny olona manana fo. Ary Jodasy ny ravana malala ombakekely eo ratsy ny ravana malala nefa raha Jodasy zany Matteo toko fahafito amby roapolo andin'ny fahatelo nefa ketsika kely nanahoana re nefa raha Jodasy. Matteo toko fahafito amby roapolo andin'ny fahatelo aminaran'i Jesosy ary Jodasy dia namadika azy raha nahita fa noeloina Jesosy dia nanenina ka namerina sekely volafotsy 30 tamin'ny roa ambisorona sy ny loha olona ka raha hoe nalota aho satria namadika raha maro vao ireo tamiko ahoana izany fa asanao ary noho natsipony teo amin'ny tepolo ny vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nanapitena ka dia maty. Ravana malala nampalahelo nefa raha ty Jodasy. I Jodasy ny raha fiafarandrina tao amin'ny Baiboly tena nampalahelo satria dia nanapitena dia maty. Ravana malala rehefa io ravana malala tena hoe io fony ianao dia lasa filankareny io dia lasa mampanao foana. Ary io voalohany hoe ravana malala tsy nampiasan'ny Jodasy akory tsy nasambatra anazy akory satria nateriny teo ihany le vola sekely 30 tsy nampiasany akory fa naveriny teo amin'ny mpisorona ihany. Nisy tantarana mpivady anankiray zay dia le mpivady reo zany tena karena be dia inona ny atao mafy ny fiainana na Madagasikara dia tady hevitra inona ny atao mba tena karena ohatra zao dia rehefa nanao pacte tamin'ny devoly izy dia tena niezaka zany nanao contrat efa misotro raha reny dia tena tao anaty contrat mihitsy hoe rehefa miteraka izy da terina any amin'ny devoly le zanany voalohany zany aterina atao sorona dia noho ny amin'ny fitiavan-karena tena ny nanaiky ry zareo dia nanomboka nanan-karena tombony arena dia efa avy eo amin'izay bevoka amin'izay le vehivavy bevoka nandeha ny fotoana teraka amin'izay dia tamin'ny contrat efa contrat dia fateraka le zaza natao sorona ho an'ny devoly. Dia rehefa avy eo amin'izay rehefa fotoana kely taty afara dia hainao ihany ny fitiavan-dreny tena tiany ny zanako iza ny reny tsy tia zanaka zany tiany ny zanaka dia avy eo namenina amin'izay izy dia tena mafy am'le izy dia tsy zaka lohany tsody fa tena tenikanao fa lasa dala zany ramatoa zany lasa dala dia niakatra tena ambony poto izy dia noentiny aby le vola ka tena nanan-karena izy hoentiny le vola dia eny amin'ny poto teny izy nariny le vola iny vola tsy ay zany zanako dro nariny fotsiny nary ravana malala tsy nampiasany akory le vola ravana ianao aza mba tia rena zany fa ratsy hoe fitiavam-bola diso tafa ohatra io ravana malala indrindra moa faminasan'Andriamanitra dia tena mampalahelo fa fivavahana ny ravana malala ataony loatriny hoe mitantana orinasy tena hoe novanila business ohatra rehefa ohatra hoe misy batao Télé-France pasteur matao Télé-France dia ahoana sy pasteur sasany atao Télé-France fa zao mato vola kely aloha dia sy atao rehetra dia mato vola kely misy alianao zay zao misy pasteur anakizay toriteny dia misy place VIP mihitsy dia 10,000 ariary ny place tena zany hoe ravana malala dia tsy mety ravana zany misy sasa dia hoe tena teny correcta
teny correct tsy maintsy ohatr'izao ny anona vavaka de hoaiza ry havana malala zany mahatra hoaiza iza na ahitany olona 5 alina iza ahitany olona teny correct sy notrany pastera raha misy pastera mahenao zao de lanjalanja ihany misy sasa de tena fanetanana rabola fona rakotra miditry ny 3 any sasany 4 tena hoe mampalahelo zany havana malala satria diso ty vola loatra de misy sasa zao manao zoom de manao fotoam-bavaka atsika zao rehefa manao zoom de anareo rehetra angamba zay tafiditra amin'ny zoom tsy nandoa vola na ariary anareo tonga eto zao tsisy nandoa vola na ariary tsisy nangatahanay hoe tsy maintsy mandoa vola kely aloha hoe tsisy eo zao anareo tonga eo aby olona 7 eo aby fa tsisy nandoa vola zoky kodanela meo kely sokra RBT meo kely tsisy ramana fa sasany asina fidirana mihitsy de tsy mena kody raha tsy mandoa vola so mamaly mila acceptena anao vao tafiditra fa tsy afaka miditra fotsiny de mila mandoa vola anao vao tafiditra so mampalahelo be ravana malala zany ianao ravana andaotsika na pastera na tsika rehetrarehetra anao tena hoe afoy ohatrany zakaios zao na afoy zakaios zany tena hoe ny atsasam-pananako izy omeko malahelo raha nisy olona ozy nalaiko apitaka de onerako afifatrena aleloia zany ry havana malala toe-potokony ananatsika kristianina mavita manome ary aleloia le tompony orinasa Colgate koa zao mahafinaritra be izy koa tena mavita manana zany toe-po manome sotra de taloha izy manao ampafolo karena de tena manao ampafolo karena foana de nandroso be ny orinasa sy rehetrarehetra Colgate zany tena betsaka amitsika mampiasa Colgate de nandroso de am'izao zao izy efa tsy 10% tsony atao efa 90% mihitsy satria tena manoana ny asan'Andriamanitra tena tsy mirara vola zany vola io raha vao io ny rarahinao be tsy tonga aminao io fa rehefa io tsy de rarahina tsy menazy zao 90% alefany any fa mine mbola manan-karena be zao tompony Colgate de zany ravana malala anamo zany toe-po tena hoe tsy miraikitra amin'ny vola tahaka ny Jodasy fa toe-po mahay manome de osany tena Andriamanitra zay manome de tsy horitra ny ao am-pelantanany amainina de anao manana toe-po tia manome ravana malala de ndao antsika voninahitra n'Andriamanitra rerany de tratoteny tamin'ny zoma atsika vakeny zao ny Mattio toko fa 7 de ny 12 zany eo anilany kely eo fotsiny Mattio toko fa 7 de ny 12 ka hatramin'ny fa 9 izy ty moa de toriteny anatiny pastera sady ty koa ny pasikatsika toriteny pasikatsika teny 12 ary lohan'ny mpisorona mba amin'ny olona ny taona ny vahoaka mba angataka ny Barabasy ary hamono an Jesosy fa ny gouvernoura namalika nanao taminy hoe iza moa amin'izy rolano tianareo alefako hoanareo de hoy izy Barabasy hoy Pilaty taminy ka hoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy de hoy izy rehetra aoka omboana amin'ny azo fijaliana izy fa hoy gouvernoura inaro ny ratsy nataony fa vao mainka ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka omboana amin'ny azo fijaliana izy ary raha hita Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy fa vao mainka nandrosy any aza nitabataba dia nakaraha misy karanasany tanany teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe afaka am'raha telela marina ity ao vasanareo ary ny olona rehetra dia namalika nanao hoe aoka ny rany ho aminay mba amin'ny zanakay ary dia nalefa any Barabasy ho an'ny olona izy ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy fa Jesosy nasain'ny nokapoana dia natolony mba hombona tamin'ny azo fijaliana aleloia amen ravana malala misy fomba zay moa eo amin'ny tamin'ny Romanina zany de rehefa akaiky Pasika de mamoaka olo-dratsy anankiray de teto Barabasy na Jesosy zany no avoa ravana malala izy aloha zany Barabasy no dikan'izany de zao azay tsy malala zanak'iny ray fa Jesosy koa zanaky ilay ray fa zanaky Jehova Andriamanitra aleloia de Barabasy io ravana malala de olona mpamongampanjakana olona tena ratsy teo amin'ny fiarahamonina ary nisy am'ireo olona reo ihany azy no mety mitafiany Barabasy ary araka amin'ny mpandinika tantara aza mpandinika baiboly de le nisy fotoana le nisy teo amin'ny le nisy olona naratra iny de le nisy hoe samaritana tsara fanahy sy otrany de le jiolahy teo anisany teo koa Barabasy nanampy na namono an'iny olona iny fa zao fa nisy samaritana tsara fanahy da fa zao ravana malala teto ravana de tena mampalahelo ohatrany hoe retivety ratsaina rety roa ampisorana rety ohatrany hoe maninona tonga de hoe Jesosy omboana fa zao ravana malala efa Andriamanitra no naneraka andreo
ny teny na dia ny amolotry ny fahavalonao azy de zao rehefa avavaka ianao de efa Andriamanitra nametraka an'ireny teny rehetra de Andriamanitra mihitsy nanosika an'irety lohampisorona sady teto ane raha vanalala rety lohampisorona rety de misy ositra mihitsy ositra ny fandrese-davatra satria manino voateny izy teneno Jesosy nomboana teny tamin'olona rehetra de velo olona rehetra to de naranteny omboy aminazy fijaliana izy misy olona tsy nahalala an Jesosy akory teo fa nanaiky fotsiny omboy aminazy fijaliana izy misy ositra mihitsy rety mpisony reto Jesosy mihitsy Andriamanitra mihitsy nanome ositra anazy de navita nandresy lahatra ry havana malala de teto ry havana de tena faly ty Barabasy ty tsy nampozy ny lona io suspense be io tsisy alala hoe iza Barabasy io mety tsy nieritreritra an'izany akory satria fantandriavana ny zavatra nataony olona mpamono olona sotrany de mba nijoro teo fotsiny zao na izy ara mety miteny hoe fa tsy maintsy Jesosy no avoky eo satria hoe Jesosy tsy de ina ny zavatra ratsy nataony Jesosy tsisy de fantany hoe Jesosy mety ho voafontsy ho hiala fa zao ravana malala tena nahazo famindrapoa ngeza be Barabasy tena de Barabasy ny voavoaka Barabasy ny navoaka aleloia nisy tantara kely anankiray zay koa nisy pastera zay de nananjanaka pastera tena ny zanany tena tezainy amin'ny ara-panahy ampianarina amin'ny toriteny ampianarina amin'ny tean'Andriamanitra ampianarina baiboly ny zanakanao koa ampianaro baiboly rehetrarehetra ampianaro fa tena manampy anazy be reny any afara amin'ny fiainany rehetrarehetra mihitsy manampy anazy de io namana pastera io manana namana anankiray koa fa namana tena maditra miteny ratsy ny karazany maditra de raha veo mandeha fotoana de tsy de nampanina amin'ny pastera moa le hoe manana namana maditra fa io mo samby amonjany tena fa zao no tena hoe tenen'ny pastera fotsiny hoe to miary izy to misy tian'Andriamanitra to misy ho aty amintsika to motra zao ianao koa rehefa misy olona maditra na ohatrany aza de hoe elana be fa tomy any izy hivavaka aleloha fa ianao fotsiny sao de nondray voataonany mila mitandrina tsara ianao fa ianao tokony taona fa tsy nondray lasa voataona fa rehefa tomina de lehilahy ohatra tsy mbola nanaiky alo fa niazoazo teny de nisy fotoana am'izay reto ny pastera nanao pique-nique kely izy rola de nandeha tena moron-drano de lomano de rehefa lomano de pastera maha-pastera anazy mo de mipetrapetraka ery alavidavitra ery izy de mamaky baiboly mamaky tenin'Andriamanitra mety manomana toro-teny na ohatr'izany de rehefa lomana reto rola reto le zanany sy le namany zanany de fanalavitra izy no lomano de rehefa aveo rehefa lomano de tampotampoka teo nisy ranomody hitanao le rano le mitikodina be le tonga de mitikodina be amina reny le to de misitona midina anaty tany reny tena misitona be reny de tena nafatao samy niantso vonjeo am'izay izy anankiroa vonjeo pastera ny anankiray ny tena vonjeo tata anankiray vonjeo pastera inona natao pastera ina izy amin'ny vonjena am'reny tsy afaka hoe tsy hitany hoe inona natao tsy afaka ho samy vonjena reo fa tady anankiray fotsiny mba nanana pastera de na zany anavitra an'le zanany izy na anavitra an'le namany zanany de teo pastera mivavaka so zany de ianao koa rehefa olona ara-panahy de zavatra ara-panahy de men'Andriamanitra tolo-tsaina de teo am'izay misy tady teo de na odikotin'ny pastera le tady na odikotiny de nalefany izy le mitodika kely tany am'le zanany izy veloma zanako veloma mandrakizay de nalefan'le tady na odikotiny de nalefany tany am'le namany zanany le maditra be satria maninona ry havana malala satria fantany moavin'le zanany efa fantany fa ho voafontsy satria natokisany ao an-tranony ampianarina rehetrarehetra fa zao le anankiray no navoaka le namany zanany satria iny mbola ao anaty fahotana de ratsy anie ry havana malala zany hoe maty anaty fahotana zany ratsy zany ianao mivady le tamin'Andriamanitra olona tsy tian'Andriamanitra tena ratsy vavaka ohatra ny Jodasy le vonodresantsika teo tany amin'ny toerana ratsy anie ry havany toerana maino fanaripako tany namono Jodasy tena hoe ratsy ianao aza mavadika amin'Andriamanitra zany fa ratsy ry havana malala ratsy mivadika amin'Andriamanitra Jodasy ry havana tsy nainana raha ohatra Jesosy mampianatra ny olona rehetra mampianatra Jesosy ohatra zao anareo Jesosy raha mampianatra de eo ihany aloha ny olona fa ny tena nampianarana Jesosy de ireo mpianatra 12 reo satria ireo ny anakina ny zavatra ngeza be itory teny amin'ny asany
de ireo aloha tena nitoringy de nitory Jesosy resaka momba an'izany hoe zay kely aminareo a zay te ho lehibe aminareo a nao ka ho kely indrindra ao ka zay te ho tompona zany nao ka hanompo fa ny zanak'olona ozy Jesosy a tsy tonga ho tompona fa tonga hanompo fa revana malala tsy tamy Jodasy hoe de anompo amin'ny Petera tsy te hanompo amin'ny Petera zany fa te ho lehibe de niezaka tamin'ny heriny niezaka mitady vola ka zay na fa tonga ny Jodasy lasa tia vola be de tena nalaina de niezaka foana mangalatra eny Jesosy le torotentsika teo mpangala teny eny Jodasy zay ao anaty kitapo-bola mipetraka alay Jodasy tsikelikely de maneno zay fitiava-bola zay a satria te hiavaka Jodasy ekery fa Petera notrony hoe te hiavaka zany teo amin'ny mpianatra Petera hita maso eny io fa te hiavaka ohatr' zao a fa zao Jodasy koa ravana malala tany amin'ny mangingina tany te hiavaka de niezaka tamin'ny heriny mitady vola sy nodrano te hoe ho mpanjaka ohatr' zao a neseta Jodasy farafaratsiny mba hoe izy a rehefa mpanjaka eto an-tany Jesosy de mba izy mba akaikaiky Jesosy fa rehefa tena nandeha de hoe hofaty Jesosy tena Jesosy ka mpianatra tena Jesosy zany hofaty ny zanak'olona de atolotra de ohatr' zao de hozy Jodasy hoe sefa hofaty ihany aleo aloha mbola angalana tombony de mbola namidiny Jodasy de zay no mbola vamitiny anazy a sekely telopolo zany a raha amin'ny zao atsika zao a eo amin'ny 1300 € eo ary hoe tsy de mavita zavatra zany tsy zany fa no le fitiavam-bola fotsiny de nizaha Jodasy nizaha foana zay angalana vola revana nefa tsy mitondra ny minina taminy koa tsy mitondra fahazavana na reny fotsiny hoa naverina teny fotsiny no fanenenana revana malala de Jodasy koa ka osa ten'Andriamanitra hoe Jodasy zanaky ny fahaverezana de tena very Jodasy de tena nampalahelo a fa tsika zanaky ny fandresena halleloja ataovy amaina fa tsika tokony ho mpandresy de nao a azanty vola de tena hoe teto revana de tena soa ihany koa moa fa teo Barabasy fa soa ihany fa vovonjy Barabasy nalefa fa raha Barabasy koa ne revana malala nelohana de Jesosy vovonjy de hafahafa ihany tsy ratsy ihany mihitsy amony tsy vovonjy fa soa ihany koa fa Barabasy teo de Jesosy a nifaly ihany koa ny amin'ny Barabasy ohatran'le nifalin'le pastera hoe ndre zana le vovonjy ihany fa le anankiray de ohatran'ny tetena am'izay pastera hoe aza manotatsony na de any am'izay fahamarinana sotra zao sady tsy maintsy mba voakasika koa ny fon'le namany zanany am'izany hoe za ve de natakany pastera ny zanany misy mba antony kosa hoe tokony hiova am'izay tokony hibebaka am'izay ravana malala impiry zao anao rehefa nandalo pasika impiry efa mba tena miova venao raha tsapanao hoe tena maty anao Jesosy raha tsapanao hoe tena njalo anao Jesosy raha tsapanao hoe tokony tsy hainao no navotana fa famindram-po fotsiny tokony tsy hainao mihitsy fa ravana malala navelan'Andriamanitra Jesosy maty tsy mineny ka Jesosy fantatr'Andriamanitra ne no aviny Jesosy efa maminanina zany fa hipetraka eto akavana koa izy Andriamanitra ka fantany ane ny hoaviny Jesosy fa ianao mifalia tsika rehetra nandalo pasika tena hoe mifalia satria maty ao atsika Jesosy de tokony ho fitsanganana ao atsika fahavelomana ao atsika nahafatesany Jesosy tokony azotsika tompony nahafatesany Jesosy tokony azotsika fiainana vaovao de mila mahay atsika ravana malala miala amin'ny fahazaran-dratsy miala amin'ny fahotana sy ny fahampetipetenana rehetra mbola fantatra hoe tsy sitrapon'Andriamanitra resaka fahamasinina sy rehetrarehetra de aelao ny zavatra fijerijerona sy ny karazany raha tena efa natao tena ho afa nandray famonjena de tena hoe raha io Jesosy ho tompo sy mpamonjonao asio vidiny mipasika ny lalovanao fa tsy hoe ry nampalahelo Jesosy maty Jesosy ohatr'izao Jesosy hay kapohany izy hay nanao ohatr'izao Jesosy nylevonina nylefo ohatr'izao tsara mba tsara ihany koa satria matsiaro an'izany farafaratsy matsiaro an'izany fa tsy ampy zany re havana malala tsy hoe fotsiny ianao tsara Jesosy de raha ampy fotsiny ianao mitomany de anohy ny zavatra fahazaran-dratsinao ratsy tsy re havana malala sady Jesosy tena teneniko anao fa am'izao Jesosy efa tsy mijaly tsony aleluia efa eo ankavanan'Andriamanitra efa ampifaly Jesosy re havana fa tsy mampalahelo tsony Jesosy fa ny tena mampalahelo de nao mbola tsy nandray famonjena tamin'ny fahafatesany hoe ianao mbola milona maty fahotany de androandro tapahony hevitrao de tena hoe asio vidiny ary raiso famonjenanao mipasika lanovantsika ry havana malala de voninahitra ho an'Andriamanitra rerany tera sy ny laza de ho an'Andriamanitra rerany
tapitra treto ny famitelona tofitentsika tena misaotra betsaka nareo rehetra naharitra neno hatramin'ny farany a dia falibea nareo rehetra misaotra betsaka miteny fakasitrahana zokomamavalitena sy rehetrarehetra marina tiana misaotra betsaka atsika rehetra naharitra neno hatramin'ny farany a halleloia tiatsika jesosy a manome fotoananao a amin'ny heriny tahaka izao indray a halleloia amen. Alléluia. 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 Manana. Alléluia. Andao aloha isaorantsika naza amin'ny rahalahy andao sady samy antsika voninahitra n'Andriamanitra andao sady hitsangantsika ny te-tanana mafy an' Jesosy. Alléluia. Ao na fahainonareo an'le famitenina sy le tena nirehatra amin'ny fotoana Jonathan teo. Alléluia. 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 Tena voafitona ny toriteny teo. Alléluia. Alléluia. Dia tonga dia zao ny andavany antsika fotoana tonga dia mitoy eto ny sabatatsika. Hity tsy mampionina tonga dia toy antsika anaty fiankovana verina eto rehefa aveo atsika anaty tenin'Andriamanitra dia rehefa aveo maka aina kelintsika miara misakafotsika dia verina amin'ny tapany hariva ho anareo rehetra ao anaty live ao dia zao ahita sabata tapany hariva hiavaka kely nareo satria zao nisy ekipa zaraina roa ny ekipa ty dia ny ekipa anankiray ekipa ny Gabriel izay miaraka amin'ny rahalahy Jonathan dia ny ekipa anankiray miaraka amin'ny rahalahy Tojo ekipa Mikael. Dia andro any hariva zany nareo ahita ekipa anankiroa hitondra ny sabata tapany hariva. Ao anatin'ireo ekipa anankiroa ireo nitarika fotoana hira hitoriteny mandritra ny fotoana tsy lava be dia tahak'izay ihany koa ny ekipa fandroana zany hoe amin'ity ary tapany hariva zay antsika ahita zavatra vaovao. Dia hitanareo hiakatra eto ireo ankizy ireo ahita mpitarika fotoana, ahita mampionina kely nareo ahita mpitoriteny, ahita rado kely nareo ahita tena hoe groupe zay maresy tena mandroso amin'ny fahasoavana ka andao ary ite-tanantsika resantsika mpanompon'Andriamanitra ndao ary dia miaraka aminay any nareo ao anatin'ny fotoana sabatsika zao. Azaho toerana aritsika rehetrarehetra. Halleluia. Azaho toerana hita mihitsy hoe rerateraka satria dia tena tohitoy izy ity. Halleluia. Solantsika n'Andriamanitra ny fotoana izay nanaovana izay commencement zay za manokana tena voakasika be tao anatin'ny fotoana maraina fiderana tena isaorana lehibe samy Jonathan dia mirary soanao maleova mahalasana maharetatra amin'ny farany mamokara be amin'ny tombositra sy fahasoavana fampiasain'Andriamanitra ianao. Ary zany ihany koa zany tototra izay mitondra antsika tao anatin'ny fampitina dia tena tsisy latsaka na dia iray aza dia tena miverina ao anatin'ny saina daholo. Hay tokoa moa zany no tenenina tao anatin'ny toriteny mankasitraka zany tototra momba an'Andriamanitra hatrany any ianao dia mirary soa no ampiasain'Andriamanitra hatrany am-paran'ny hitona fanahin'olona ao Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary hiditra amin'ny fotoantsika amin'izao fotoana izao atao anatin'ny fiankofantsika anao hira vitsivitsitsika hivavatsika tsy maninona mihitsy izay pozinao na hitsangana ianao na hipetraka ianao na andohalika izay mahazo aina izay mampahazo aina antsika no ataontsika androany. Ny zava-dehibe dia izao tsika misasatra io tsaloko nisy vehivavy anankiray dia izy io tany amin'ny taona 2018 dia resaka taminay mipetraka any amin'ny tany Arabo any izy tamin'izany tsy haiko izy na mbola any na tsy antso dia niantso anay izy dia mitomany izao ny zavatra noteneny pastera tsaly aho izy atao mbavaka fa tena ory fa maninona ianao zaho ozy izy ny asako aty manao raharaha be mihitsy izy zany dia tsy tadiditsona ny trano firy étage izy zay 4 étage misy ny chambre tsirairay avy ngeza be dia ireo tsy maintsy diovina isanandro tsy maintsy diovina isanandro ireo zany hoe ny ora iasana zany eo tsy fantatra tsy ny afidika trano firy ny ora toriana tena tsisy sony adiny firy fa zay avy tany io dia maniraka azy daholo ny olona rehetra
na ny havany patron na zanaky patron na ino ao anatin'izany nefa ny sakafo zarara misy tena zarara ny sakafo zany olo zany a dia mahiny kely izy dia izy narary 35 kilo dia narary mafy izy dia miantso anay amin'izay sanga nahita fandarana tamin'izany dia tena hoe jaly ahozy izy tena ory fa zany ozy izy ao sady tsy misakafo no mijaly no miraharaha nefa ozy izy karama koa mbola tsy omeny patron entina mibavaka tena tsy hitako hoe inona reny fiainana amin'izany Jesosy fa any anatina ohatry ny anaty enferany fa nampotry ny afo be dia mivavaka ho azy raha faham'izay zay saorana an'Andriamanitra moa fa rehefa nentina mibavaka izy dia nenalefaka ny asa neniova tsy haiko tsony izy zao na aiza raha sendra mahainao zao fandarana zao dia tsaro fa mbola mahatsara anao zay aty any amin'ny toerana misy anao zavatra tiako atongavana dia zao ry havana malala zany no misasatra ho an'olombelona zany manao zay mahafa-po patron manao zay tian'ny olona maniraka sy manome karama hany mampalahelo zany no vokatra azo ianao io ozy izy ianao reraka tena reraka tsika dia nofo ary raha nanao anybabaka tsika alina natory kely fotsiny dia lasa nay sabata dia reraka fa misasatra tsika fa zao ny zavatra tsara fantatrao tsy misasatra ho an'olombelona ianao ary tsy entina bavaka ianao azo karamanao ary tsy hoe tsy omena sakafo ianao ary raha misasatra ianao androany tsy isan'andro ianao no manao azy zao alleloia tsy isan'andro tsika tsy hoe isan'andro dia manao bavaka fo fa ndraindray ihany rehefa tonga ny fotoana mila misasatra tsika dia misasatra fa zao hoy ny ten'Andriamanitra ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa alleloia ary ny mamaly anao tsy olombelona fa Andriamanitra ohatrany ao zany tanan'Andriamanitra mamaly ry havana malala tsy voavaliny karama ray volana fa no avinao ray manontolo mihitsy ny raisiny an-tanana ary tsy misy zavatra tokony ahinao averiko foana raha nanaraka pasika tsika matiatoka be ianao na nanao pasika nefa oriana ty pasika ty dia mbola miverina ihany ny fiainanao teo aloha verina ny fanahiana ny tahotra sy ny sisy ry havana fa tiatoka fa oriana ty pasika ty amin'ny fiainam-baovao epita fiainana vaovaotsika ao arinazy ao pasika izao zao tsika hitsangana amin'ny ty-ampanomboana ihany tsika mitsangana rehefa tsika afaka mipetraka foana amin'izay apetraka ny fotoana rehetra tsika ampelantanan'Andriamanitra isotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny commencement zay vita teo isotra n'Andriamanitra tsika ny ametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra amin'ity androany ity ary hivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana zao sotranao zay Jehovahandriamanitra ny fitiavanao ny fahatsaranao sy ny famindram-po zay arotsakao anaitsy ray avy amin'ity androany ity Jesosy mankasitraka fa tsapanay mihitsy any anatina ihany ny famanginao magaga Jesosy fa na dia ohatrany marefirefo aza ny vatanay ny fanahanay tena rena hoe matanjaka vo manomboka manona ny anaranao fotsiny zay dia voakasika ny fonay manomboka hiditra ao anatin'ny fanatrianao zay Jesosy rena efa mambangy anay ianao ary mbola angatanay androany zany famanginao zany tsy tsahatra irotsaka eto amin'izao toerana zao any amin'ny olona rehetra zay manaraka any amin'ny tokantrano any Jesosy any amin'ny toerana maro samihafa any amin'izao fotoana izao Andriamanitra misy lohalika amin'ny folotra any misy tanàna misandatra any misy bavaka misandatra any Jesosy misy fanoloran-tena any misy etaeta any Andriamanitra ary reny rehetrarehetra tsy mba ho ataonao tsinitsinina Jehovahandriamanitra raha tonga eto izay amin'ity androany ity hitananao zao andro sabata izao nisorana ianao fa mbola afaka manao zany akalalanja i Jesosy mbola afaka mivavaka zay Jesosy malala na hivavaka mafy zay na hivavaka mory zay na anao aleluia zany anao amen na mbola azonay atao zany Jesosy tsy mbola misy misabotra anay androany ary aratinay ny fotoana ahafahanay mbola manao an'izany Jesosy dia ho ataonay zany Andriamanitra mangataka ny fanatrianao zay amin'ity androany ity hidina sy toetra anay tsaray aby zay eto toerana sy ny amin'ny toerana maro samihafa Jesosy atao matsapa ny olona fa mamangy azy ireo ianao ao anatin'izao fotoam-bavaka zao Jesosy mandroso ao atokantrano amin'ny alalan'izao live zao ianao Jesosy malala eny ampelantanan'ny olona eny ny telefona na mety mipetraka amin'ny toerana ray ny telefona fa zavatra fantatra androany dia anao mandalo ao anatin'izany tokantrano zany ianao mamagy indray ny sambatan'olona amin'ity androany ity hanondraka anay indray ianao Jesosy amin'ny fananao masina hanondraka anay indray ianao Jesosy amin'ny herinao hanondraka anay amin'ny teninao indray ianao androany Jesosy ary aorianan'izao pasika zao dia olona votondrandro ny olona nandalo pasika olona tena votondrandro Jesosy amo be dia be amokatra be dia be ao anatin'ny fanjakana indray
misaotra Jehovah'Andriamanitra. Voninahitra tolotra ny feno anao hatramin'ny tany indrindrako mandrakizay aho. Halleluia. Amen. Ataontsika tira mahafinaritra ty androany isaorantsika an'Andriamanitra itentsika hoe misaotra anao izay iray noho ny fitiavanao anay aho. Halleluia. Tsika mifosika rehetra. Afaka mipetraka manamitsangana, afaka manandatana, afaka izay tianao. Tsy azahoanao aina atao fa zava-dehibe ny antsika androany hafaray amin'ny Jesosy. Misaotra anao izay iray. Misaotra anao izay Noho ny fitiavanao. Niezikitroka nisy Kitro manidila anao Jesosy. Azavana lehibe. Kitro fanaposaka ao amin'ny fiainana Israel. Fanavoravo izy. Verini fui izay niderana. Tatsika androany raha inona no hafaliko anao. Inonarino avaliko anao. Noho Yesu. Efa narotsaka ao Jesosy manana. Azavana lehibe. Azavana lehibe. Indro fanaposaka. Karabravo Jesosy finalevana. Eo natao mifaliana suko. Izay niderana. Amen. Halleluja. Afaka mivavatsika ao anatin'izany Jesosy andreto indray hamatosoa anao izay ampialala anao fotoam-bavaka. Na dia sonentsika anay. Reto te hideranao. Reto te hideranao. Dia notoloranao tokoa. Ny fanavota lehibe. Fanavota lehibe. Na dia mahatraza re. Dia novidiny zanakao. Tamin'ny rano izay madio. Mba ho isany ianao. Isany ianao. Tsika rehetra ilana vo inona valiko anao Jehova. Inonarino avaliko anao. Yesu narotsaka hoe. Yesu efa narotsaka. Azavana lehibe. Azavana lehibe. Indro fanaposaka. Karabravo ny fo. Ravoravo ery fui izay niderana. Ena Jesosy malala. Finaritra ny fona io Jesosy eo aminao. Tsy mba fahaterenao anay. Tsy mba fahalainanao anay. Jesosy malala. Fa tena fifalinao anay miditra ao am-piajanao androany. Halleluja. Dia menatra tokoray. Ifanatrika aminao. Ifanatrika aminao. Kanefa noho ny zanakao. Kanefa noho ny Dia indro fa manatona. indro famanana. Mamery azako kokoa. Resy ny fitiavanao. Resy ny fitiavanao. Ray fomaniry mafy anao. Fomaniry mafy anao. Indro anjaka hoe. Indro anjaka. Tsika rehetra ilana fazanako tananao dia tena inona no valiko anao Jehova. Soratana taonao. Halleluja. Avaliko anao. Noho Yesu. Efa narotsaka. Efa narotsaka. Dia azavana lehibe. Indro fanaposaka. Karavoravo ery ny fui izay niderana. Halleluja. Amin'ny fifaliana ny idirantsika eo kianjan'Andriamanitra ny avana malala. Ao anatin'izao andro sabata izao. Tsy fahoriana ao antsika amin'ny mandeha mivavaka. Tsy vesatra ao antsika ny mitandrina fidirin'Andriamanitra.
fa fifaliana ho antsika tenena aminao Jesosy fa fifaliana ho an'ny rehetra tonga eto androany falahy eo aminao falahy Jesosy hifanakaiky aminao falahy efampitafatafa aminao indray androany halleloia laiso fifaliana ho anao ry hambana malala misy olona mitomany amin'izao fotoana izao mitomany satria lavitra an'Andriamanitra mitomany satria miady rery mitomany satria mba te hahita fotoam-bavaka sy te hanana ela ao anaty fotoam-bavaka majavaka manana an'izany ianao tonga eto androany omenanao ampifaliana e Jesosy ampifaliana no nanomezan'Andriamanitra anao an Jesosy na dia tao anatina alahelo aza izy mbola nomenanao Jesosy nanolotra ny hainao anao tampifaliana ry havana androany fifaliana nentsika manatona an'Andriamanitra ao anatin'ny fisaboatsika hijery antsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao hijery ny ao anatinao Jesosy amin'izao fotoana izao te hikasika amin'ny fonao izy te hamainga anao izy te hanangana anao izy raha misy olona eto malemy misy olona eto marefo raha misy olona eto tsy natanjaka tamin'ny finoana mihitsy taloha ty androany ora kivy mora reraka ny fiaina mba mivavaka ihany fa mahagaga fa mora reraka e androany misy Jesosy ety hanarina misy Jesosy mijery anao manokana mihitsy amin'izao fotoana izao mandinidinika anao dia mitelo eo hinanena toko amin'ity zanako halleluia misy Jesosy mamainga anao anatin'ny fitokantrano misy anao any misy Jesosy miteniteny malefaka eo amin'ny sofinao misy Jesosy fanolotra ny tananao anao misy Jesosy ry havalavalaka miteny aminao androany fa tianao mihoatra anao izay mety olona fantatro fa mety tianao fantatro izany olona mety ao an-tsainao hoe ihany misy tena tia ametra lavitra n'izany mitiavan'Andriamanitra ny halleluia otranao zay Jesosy falahy ny mason'i Jesosy mijery anao nefa mason'i Jesosy mijery anao onenanao anendinika anao halleluia habis sulit love habis sulit tapalatsaka tao anatin'ny pakapaka habis sulit tena matsaro tsy maliny androany tanan'Andriamanitra nanakana anao amen Jesosy mbola natsangana pira mipotraka Jesosy mbola narenao vokatra ny fianjerako fenolatra ny fanahiko no niratra ny fato Amen. Soja Jesus, haleluya. Ishiran lavo pagula nagsangana wa Jesosy ipinang putraka pagula nananararino bulala renila lut yang tena vokatra ny fianjerako rehetra sy vokatra ny inona kosa fa nataopiany fenolatra ny fanahiko no niratra ny fahalavoko Batsika androany teny mbola nareninao an Jesosy halleluia mbola nareninao mbola natsanganao mbola niresinao anazoto satria mbola tianao mbola nareninao Jesosy Andriamanitra tony eto anarona anao dray halleluia anarona ny empanao izy anangana ny malemy izy mbola tianao anefa nisfotaka sinakupenda Jesosy Naandrika
se não seja Amen. Jesus show. Panangan neno Jesus Android. Kami sulit na naman sa milad sana na sama no. Kami sulit Jesus Herrera kadat saka. Kami sulit Jesus malala pucha ka. Hallelujah. Sa bulan magina Jesus sa bulan magina sa bulan sa tupo. Ang bulan bialat na Android Jesus malala. Aptumbuin fununay Jesus, aptumbuin ay saya uri nagtipas kay ti. O nato sa batay sa Jesus malam. Aptumbuin fitava na yan. Aptumbuin Jesus malala. Aptumbuin fatu kineno. Aptumbuin Jesus malala. Niya naman natin na aptumbuin Jesus malala. Ifarera kifena. King is shining now. Tonight sing about it soon. Tonight design about it soon. Segala cakap natin Segala kata natin di famu isangkuha. Seksun jata. Siyan kitsuni zayata. Sufatu genau. Sufatu. Nanana. Namjaga dengan muncul fanat yang bisa. Namun sini fanat. Lusanan firmanatku. Inona veritat fanatiku. Di sana jajan fuku. Najajan ifuku. Segala cara kita mana. Manana. Tupo famanana. Tuhan jangan sesuai. Siana tutupo tawamina. Sinane ninawana jayana. Siwatu izauni siana tu. Ratu stawamina. Jangan lupa sesuai. Manana, tupo famanana. Tuhan jangan Yuhani, Haleluya. siana tutupo tawamina. Sinane, ninarana jayana. Siwutu Ratu stawamina. Falei cristiana na da hora se quer challenge. Bagula bisuna na da cristiana na da kana malana. Hatawa kaya sa sasita. Hallelujah. Nai sepan suni. Segala kata na kamu semua. Sakatala tini famu zambuwa. Sekitu jaga. Kitsuni zayata. Supatunya na. Hallelujah. Yanana ina. Napjaga na musun pana. Kisha namuzini fana. Ustad now. Sisha
zavatra rehetra hitako amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Tsisy mampitsiriritra any ivelany any. Tsisy zavatra mantely antsony any. Efa hitako ny tany ngavana. Efa hitako ny tany. Tsy mety amiko any. Efa eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra hitako eo ny zavatra rehetra. Ianiko ny feoany maiko miteny any. Ianiko ny fitiavan'Andriamanitra mikasika ny foko. Ianiko ny tanan'Andriamanitra mitondra ny fiainako. Tsy voatery mila olona be dia be aho eo amin'ny fiainako. Fa na tsisy nizaniza azy. Fantatro ny farako. Manana an'Andriamanitra liavana malala. Mitoetra matoky azy fotsiny aho dia milamina ny fiainako. Tsy manam-panahinana. Manam-pahasambarana. Ary rehareako zany. Tsy zavatra rehareako eto amin'ity tany ity. Tsy manana ninina raha eto. Tsy manana ninina eto. Fa manana ny zavatra rehetra ao amin'i Jesosy fiavana. Magaga fa rehefa tonga amin'ny fanatrihan'Andriamanitra dia rehefa feno ny tontoloko. Alleluia. Feno ny fiainako. Feno ny momba rehetra. Eny Jesosy malala. Sotranao zay. Sotranao zay Jesosy. Midiry eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra ianao. Midiry eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra ianao. Amen Jesosy malala. Midiry eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana. Teneno andrano hoe Jesosy aho. Miditra eo amin'ny fanatrihanao. Amen. Miditra eo hafa eo no ahitako ny zavatra rehetra tsy hitako hatramin'izay. Ny banga rehetra eo amin'ny fiainako. Feno eo amin'ny fanatrihanao. Alleluia. Amen Jesosy. Sotranao zay Jesosy malala. Amen. Wanawake sana, nina mafuta kati
Jesosy ataonay anjotom-po Jesosy malalo ataonay anjotom-po aza matahotra ianao fa tsy vadika aminao zay Jesosy aza manay ianao fa ho ataonay ty Jesosy malama ho ataonay ankafaliana anjotom-po ampitiavana tahaka nalolanao ny tenanao anay ampitiavana Jesosy ho ataonay Jesosy ho ataonay halleluia manatena ny fampitianay zay Jesosy manana mitsana antsika rehetrarehetra satsika anaty fifandraisan-tanana zany izany amin'izao fotoana izao satsika anaty fifandraisan-tanana sy fifankatiavana faresanantsika dia efa fitondràna vadina amiray halleluia Lewat jalan
idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra mandeha ataontsika tora mahafinaritsika ho arena ny tenin'Andriamanitra manao fiderana alleluia fa ny tenin'Andriamanitra alohatsika ao arena tira mahafinaritra alleluia The future safotofoa samkely fiainako milanao Jesosy ny fiainako The future safotofoa samkely fiainako milanao Jesosy ny fiainako Tous les jours, peut-être.
Dia fa ita fana giusto doni la dosni a tosi si piacciono la dosi che fidano la fare allora wanzi so se alleluia dosi che fidano ni la tina risa ndu ni la dosi sina gruppa wala tena che non si llama capita mi fece a camure sesa fiadiana metani sera tongune milani chandiana mi fece a camure sesa fiadiana metani sera tongune milani chandiana I'm down with you.
Mazo toerana tsika fa hitsamin'ny ten'Andriamanitra tsika. Alléluia. Alléluia. Tena mafana ny fotoana. Alléluia. Mafana ny fotoana dia irary mba afana ohatr'izao foana ny finoana Pasika. Alléluia. Mahafinaritra ve mahita anareo voakasika na dia anaty fiderana raha navaroselinana anaty fiderana tena voakasika. Zany ny atao hoe Jesosy tsika mikasika amin'ny fotoana rehetra. Alléluia. Dia angatao zany tena zava-dehibe ny fotorotoro eo fanompotsika an'Andriamanitra. Angataka amin'Andriamanitra tsika mbola mba hisy ohatr'izao ny amin'ny Pentecoste sa hoe? Iza ny volona hoazy amin'ny Pentecoste? Raha tsy bloquen'ny leny ambony train eny. Mety aminareo raha mba mipetraka andro any ny toroteny fa le somary anjerajeraka. Nafinaritra fotoanantsika tamin'ny alina. Tena hoe ny ao no masoandro tonga ny nampalahelo ary ny tena mahafinaritra dia zao raha mandehiko nareo fa manao zavatra ao an'Andriamanitra. Raisinge hoe zavatra zao tontolo zao nataontsika tamin'ny alina iny ohatr'izao tsika mbola tena kahora amin'ny tsy ampy torimaso. Ngatsika dia ny 5 toko tsy natolo tamin'ny alina.
tsy ampy satria tao ambadika eny atao nisy nanao gotenda vao maraina be a misy avavavabe vao maraina tao ambadika anay taona hoe mba atory maraina zany a aozy izy erikasina ela tsy mety an'izany zay izy fa zay tsy maintsy miresaka vao maraina ao azy hitra amin'ny tenin'Andriamanitra atsika hivavaka aloha tsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy malalo misaotra anao zay misaotra satria tonga nay ny fotoana mangy eronay ny feonao an'ity androany. Jesosy eo fantatray fa manatrika eto ianao. Tena fantatray zany. Ary na tsy angatahanay ary dia fantatray fa tena manatrika anay teto ianao. Nefa mbola mangataka foana zay hoe manatry bebe kokoa foana Jesosy. Ny teny izay hotoriana. Taka nombanao andreo izay rehetra efa nilolamina teto tamin'ny asanao Jesosy dia mbola nombanao amin'ny sanjona mahery koa. Fitaovana ny eto fa mifanainao masina metraka ny teny ambavako. Jesosy eo mpofonay aminao tsy amin'ny fihetsika ihany fa avy anatin'ny fonay fa tena tianay ny mihaino ny feonao, tena tianay ny fanatrianao mahafinaritra ny an'izao tongotrao. Mety misy mari be dehibe tena hoe tena tia tonga eo an-tongotrao Jesosy ary mahafinaritra anay izany fotoana zany hoe adiny firy zay teo amin'ny fanatrianao mbola hitoy hatramin'ny rariva moa misy zavatra tsara ohatr'izany re Jesosy. Misaotra satria anao nanome anay fo mangetaentanao tahaka izany ary taio ity teny ity isaky ny fehezanteny ray isaky ny litera ray hosory mba tena ho zanatsipika lefina tena hoe hitsatoka anatin'ny fonay sabatra roa lela hitsatoka anatin'ny fonay tsirairay avy hitondra hery ary hitondra fianao mitenena Jesosy avonikanao zay ny vorona mpiaza tsy mahazo mitsaingo ka na dia litera ray ireo zaza rehetrarehetra dia mifanay masina mihitsy ampahendrareo mba tonga andray aman-dreniny tena hoe hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny fotoana rehetra androany ataonay ho voninahitinaranao ary apetrapetratananao. Saotra Jesosy amen. Alleluia. Dia ny tenin'Andriamanitra tsika eo amin'ny boky ny Luka. Tsika moa zany mbola iainao anatin'ny pasika foana e. Alleluia. Iaina anaty pasika foana mihitsika. Ny soramandry amin'ny Luka 7:20 dia Luka 7:20 dia hoe ny nitsarahan'ny Pilato an' Jesosy sy ny lalonana azy omboana tamin'ny andro fijaliana. Any amin'ny andininy fa valo avy hatrany tsika no amaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary faly dia faly Heroda raha nahita Jesosy fa efa naniry ela hita azy izy satria efa nandreny aminy ary nanatena hita famantarana nataony ary izy nantany azy teny maro be dia be zany ny teny teo fa tsy voasoratra re teny rehetrarehetra eo ary izy nantany azy teny maro fa tsy namaly teny azy kory Jesosy ary ny lohampisorona sy ny mpanolo-dalàna nijanona teo dia tompo teny fantatra ny apanga azy tena jiola tena mendrika hoe lohany tena ratsy io andiny baraka be folo ary Heroda sy ny miaraminany namingavinga azy ka nanao azy ho fimehezana dia nafiakanjo azy akanjo tsara ka namerina azy tany amin'ny Pilato ary tonga sakaiza Heroda sy Pilato tamin'izany andro zany rehefa fandrafy izy roa lahy talohan'izany. Alleluia. Amen. Teto zany dia zao teto Jesosy ravana rehefa nisamborina dia ny faniliana ny hitsaranan'i Jesosy ny fanilika ny olona hitsaran'i Jesosy satria maty tsy reto olona miepanga azy reto no mitsara azy fa reo miepanga fotsiny. Nalefa tany amin'ny Pilato, nalefa tany amin'ny Heroda. Samy tsisy nanamena. Fa ty misy zavatra anankiray izay mitranga izay tena tsy nampozina tamin'ity andro anankiray ity avany. Rehefa hoe ho alefany amin'ny Heroda Jesosy dia faly be reto Heroda. Faly be mihitsy Heroda. Zao no natonga ny Heroda faly be izy ahitany Jesosy. Eo zany fotoana ahitany Heroda ny Jesosy akaiky mifanatrika ohatr'izao. Hatramin'izay siosio. Ny tena Andriamanitra hoe efa nandreny aminy. Efa reny Heroda ny amin'ny Jesosy. Tsisy lafina tamin'ny Heroda misy sotrokely, fatatrao hoe zany sotrokely zany. Sotrokely zany le mpitantara. Misy sotrokely tsy maintsy tonga foana ny amin'ny Heroda isaky ny fahagagana kely indrindra nataony Jesosy
dia misy tsaiko reo mampapainao le raha publicité ana radio eto andafy le publicité a leader iny le misy patron le mifampiantso amin'ny téléphone so ndray zavatra mifo patron nisonitra ndraiky niena ndraiky ny vidin'ny fraise atao amin'ny leader iny koa le patron tena de misy ohatr'ireny isaka manao fahagagana zany Jesosy de tsy hitany Herode zany fa reny Herode de Herode reto olona tsy mivavaka Herode olona tsy mivavaka ary olona loza be Herode fa Herode tao ambadimbadika tao mody tsy niteny mody tsy niteny fa naniry tena naniry mba hitan'izany Jesosy zany fa rehefa eo entineo Jesosy faly be Herode olona maditra olona tsy mendrika olona loza be faly be ahitan'i Jesosy de zao zavatra mitsanga ony tena andreo efa naniry efa ela izy ahita azy ay ao anatin'ny fon'ny olona ratsy be ao re avana malala misy faniriny tsy hitanao ety ivelany mihitsy fa misy olona zany any manao ratsy andry misy olona any tena manao tsy mety andry fa anatin'ny fony mangina any maniry ahitan'i Jesosy ary iritsika izao fandarana totsika izao de zao toritentsika izao misy olona any ambadimbadika any misy hoe tsy tian'Andriamanitra misy hoe tsy tian'Andriamanitra ary zany tena rehefa tsy ampozina mihitsy tahakiny ahoana ny olona mieno any ny olona mieno zay tsy fantatritsika a misy fotoana misy taparetsaka aman'olona olona tsy ampoziko mihitsy ny teny hoe tena misaotra zokiraty fa ohatrany mikasika anampy le teninao le tenin'Andriamanitra iraritsika ao ambadimbadika ao misy olona eo tsy tian'Andriamanitra tsy miraraha zay tenin'Andriamanitra zany tsy miraraha zay fivavahany zany fa maniry ty ahitan'i Jesosy alleloia efa reny tsinona ary tena teto ny fotoana renana tena any Herode zany hoe famantarana ty ahita zany izy mirakina ty mba ahita izy hoe misy ohatiny ahoany zany fitsangany zany hoe fahagagana ataon'i Jesosy zany hatramin'izay sika maheno hoe misy fotoana mba amin'ny asako de miona amin'ireny olona hitantsika hitanay tamin'ny télé taloha reny reny olona malaza sportif hita tamin'ny télé taloha reny de gagabena hoe tena ohatr'izao ke izy ty rehefa tena jereny misy an'le olona le mpanao boxe zao mpanao boxe champion du monde izy fa frantsay izy de misy fotoana miona aminazy tena gahity any hitanao hoe mandeha amin'ny vavao hitanao izy eny ambony ringy ohatrany ahoana fa rehefa mifampitana izy hitanao hoe tena aika tsika gasy eto kely tena kely tena mahita anazy ianao tena nialava ny tanany fotsiny tena ohatrany eto zao de manakatra ny fity ohatrany tapatra Herode zany tena te ahitan'i Jesosy izy ohatrany ahoana re zany Jesosy zany efa manao fahagagana tsika zao mba maniry an'izany hoe nanahoana zany hoe miona amin'i Jesosy mihitsy zao de raha mitanao hoe io rano fotsifotsy io tena matsatso fa tena hitanao hoe io fa lasa menamena lasa ranom-boaloka Herode tsy mba nahita an'izany Herode tsy nanakaiky an'i Jesosy Herode lavitra an'i Jesosy tsy Herode te ahita an'i Jesosy fa tsy te handeha eny amin'ny olona rehetrarehetra eny ahita fa teto faly be Herode hoe tonga eto an'laoko Jesosy alleloia mba hita ny famantarana ataony amin'izay ahy zany nanontany zavatra be dehibe amin'izay izy betsaka ny zavatra nanontanian'i Jesosy eo zay rehetra nanidikitika azy nanontanian'i Jesosy saingy ny olana Jesosy tsy namaly azy tsy namaly Jesosy hoy ten'Andriamanitra misy ny fotoana itenenana misy ny fotoana anginana mampalahelo fa misy olona tafahoana amin'i Jesosy efa ny fotoana anginan'i Jesosy izy vao tafahoana zao mbola miteny amintsika Jesosy alleloia mbola miteny Jesosy zao ianareo zay mieno zao fandarana zao mbola mieno anareo Jesosy zao fotoana mbola tsy anginan'i Jesosy zao saingy zao ity fotoana ity de fotoana efa eo amin'ny dingana anankiray tsy tenenan'i Jesosy hoe ninona nanontaniany Herode raha nisy fotoana tokony ty avan'ny Herode antany an'izany de tokony naneriteny izy tamin'i Jesosy nandeha teny an-dalana fa zay tia nananontaniana Jesosy ngereto fa anontaniana ngereto zany napetraky ny olona tamin'i Jesosy zany
fa Jesosy tsy mamaly fotsiny hoe oinanao fa asiany fampianarana mihitsy asiany fanoarana hoe Jesosy zany tena mandany fotoana mamaly ny olona. Jesosy zany rehefa misy etaetatsika ohatra zao zany antaninareo hoe aiza ny anaranao misy fotoana kambo de hoe Rado fa ny anarako tsy zany Rakoto Salama Jean Andrenany Manjaka Rado Arofetra raha zany fa tsisy fotoana nazavana an'izany ny antsony olona any amantany fiza ny anaranao de mitena hoe Rado Rado Jean antsonanay Jean ela be zany fa Jean antsonanay anarana tsy tiako moa tsy Jean zay sy ny olona hitako hoe Jean rehetra taloha na électricien efantika Jean Baptiste Jean Dédé Jean de tsy de tiako satria ny anarana tsy de moderna fa zao rehefa namalala misy fotoana tokony anararotanao eo nanao am' Jesosy raha mangetaheta ianao fa tsy nanao an'izany Herode fa ny andrasany tamin'ny fotoana tonga teo Jesosy efa Jesosy tsy mamaly tsony efa tsy fotoana ozy izy hoe zaho izy tena mangetaheta tia hita anazy anao famantarana fatara be anao Herode ny fanaovan'i Jesosy an'izany mbola tamin'izy tsy voasambotra raha mbola azo nanao fahagagana Jesosy tamin'io ny fahagagana ataon'i Jesosy hoy Jesosy hoe teo ambony hazo fijaliana raha zanak'Andriamanitra ianao izy ny olona de midiny Jesosy hoe raha mba fantatry reto olona reto fa raha zao ny anao fahagagana tonga de misy anjely tonga de mamana eto de tena tonga de afaka eto de mitsabo andreny ratrako reny sy ny sisa de mamerina ny rahako zay latsaka atao ain'Andriamanitra zany fa teto tsy fotoana tsony ary misy olona tsy tiako ho tonga am'izany hoe mba mangetaheta ihany mba te hita fahagagana ihany fa mbola miavinavina manenjika an' Jesosy aloha amin'ny alalan'ny fahotana sy ny zavatra rehetra zay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ny zavatra mahafinaritra ao amin'Andriamanitra amin'izao hatreto aloha mbola tsy misy ny tara loatra mbola tsy misy ny tara loatra fa Herode teto saika tara loatra no porofony Jesosy hoe raha nitady anay ianao raha nina an'izany valim-pantanehatra zany ianao nanana fotoana nalalaka fa taiza ianao tamin'izany fotoana zany taiza ianao oriavana mpangatakandro amin'ny fanompona an'Andriamanitra zao Jesosy mbola afaka mamaly ianao antanio zay tianao antanio resao aminy zay tianao resahana fa mbola manam-potoana iresahana aminao Jesosy amin'izao fotoana zao fa Jesosy teto tsy namaly tsony Jesosy ahoana momba leo zao tsy niteny tsony Jesosy ahoana ny ataoko raha te andova amin'ny fiainana mandrakizay tsy namaly tsony Jesosy Jesosy ahoana ny afantarako hoe lehibe anakely tsy namaly tsony Jesosy Jesosy ahoana ny ataoko mba hahatonga na ho zanak'Andriamanitra tsy namaly tsony Jesosy efa tsy fotoana famaliny tsony teo fa ny zavatra mahafinaritra de zao teto zany Herode nanana tena hita Jesosy tonga de hoe Jesosy tena tenjana be mihitsy Jesosy ryavana rehefa niditra tao amin'ny toerana atao hoe Gerasena na Gadarena vao niditra fotsiny Jesosy de hitanao ohatran'ireny amin'ny film reny vao nanitsaka ny fotsiny Jesosy de misy hery vao niditra Jesosy de tonga de natsapa fanatrehana tsy zakany le demoniaka ny fatora vao miditra amin'ny tanàna anankiray Jesosy de toritory fony olona vao mandalo amin'ny toerana ray Jesosy de tsangana ny maty vao mandalo Jesosy de voky ny olona tonga de hitanao mihitsy misy mirakla miteny Jesosy korotana ny rano samboaravala ny rano de miteny Jesosy mangena mitsahara to de tony ny ranomasina te hita zavatra ohatr' zany Herode teo te hita Jesosy enjana be mihitsy te hita Jesosy tonga de tena teniteny Jesosy tonga de miteny amin'ny feo mahery saingy indrisy tsy zany ny hitany teto ary diso fanantenana Herode ay ve zany le Jesosy resany aiza kory zao nareo ohatry zany nareo milaza fa izy tena enjana be aiza kory zao izy ary tsy miteny tsy mamaly ninino saingy zao ry havana malala am'izao fotoana iainantsika zao
io ny fahadisoan'ny olona te hitady Jesosy miteniteny te hitady Jesosy tonga de enjana be ary anka diso fanantenana ny olona rehefa hoe ndao hihaino tenin'Andriamanitra ndao hamonjy fotoam-bavaka de ny zavatra ilain'ny olona zao a ne misy amle tena misy pasteur zay any Afrika midina amina midina amina ohatry kabla kely izy midina eo ianao mila zavatra manaitra ny olona zany hoe tena iny fa midina avy any an-danitra mihitsy pasteur misy pasteur zay nisy hitako tamin'ny Facebook misy Jesosy mahita io tsy de misary mido zay ozy le pasteur io Jesosy ohatry ny olona mpangalam-pinina maso loatry ny afa vao miditra de misy fomba fidirana mpanompon'Andriamanitra efa eo daholo ny olona efa eo daholo ny olona de miala avany am'izay pasteur manomboka miala ny anaty tomobila de efa misy mahakakana de mihorakoraka ny olona mijery azy amin'ny écran de tonga avany de ohatrany mandalo de mijery olona anak'iray tonga de ametra-tany de miatsika ny olona misy olona rehetra de teneny ianao a Angeline ny nananao vadiny Bernard tonga zany ny olona de manino tonga ny olona de tady zavatra tena tonga de iny amin'ny olona tena hoe Jesosy enjana be mahira kosa zany Jesosy zany le anak'iray iny ary moa misy olona marina de mifamaty de mitsangana tady zavatra zany ny olona Herôda koa nitady Herôda satria te ahita izy hoe famantarana bebe zao revana malala Jesosy tena enjana be tokoa halleloja na tsy miteny aza Jesosy ary zay ty mampianatra anareo hitoky amina Jesosy tsy voatery miteny be zao zavatra nitranga raha jerentsika andiny faraika amby folo ary Herôda sy ny miaramila no namingy avinga azy satria tsy nanao fahagaga satria tsy nanao etsika ngeza be hita maso tsapa tanana namingy avinga azy de nanao azo fimeheza fa ny zavatra mahafinaritra de zao tao anatin'ny fimeheza tao anatin'ny famingy avingany de zao ny zavatra nitranga tsapany any hoe mendrika ampekanjona tsara ty lehilahy ny voninahitr'Andriamanitra rehefa tafiny ianao tsy voatery miteny ianao misy fotoana mihetsika avingavingain'ny olona fa za miteny ianao aza malahelo raha vingavingain'ny olona fa misy koa ny olona tsy mivavaka tena vingavingain'ny olona lavitra anao ianao alain'ny olona baraky eny amin'ny Facebook fa ny zava-mahafinaritra atsika de zao isika reto tadidina reto teniko te ianao reha misy manao tsinitsinina anao nefa ianao io mivavaka io de tadidio fa any ambadika any ameniny ny olona iny isy fanan'Andriamanitra mangy azy de atsapy izy oaity nataoko an'ity olona ty tetinge efa avomezanjareo Jesosy de ho alefany am'izay tena hoy zareo apekanjo io fa mendrika ao apekanjo iny zany lehilahy eo akanjo tsara io halleloja tena apekanjony tsara halleloja andiny faharoambe folo ty tena zavatra tsy naposiny nandritra ny fotoana rehetrarehetra teo tsisy hetsika nataony Jesosy ny fahitahan'ny Herôda azy olo tena Andriamanitra ny amdiny faharoambe folo ary tonga ny sakaiza Herôda sy Pilato tamin'izany am'izany kanefa mifandrafy izy roa talohan'izany nanino ny olona mifandrafy lasa nyfataty fa inaninona no misy an'izany ay Jesosy tsy miteny ty manao fahagagana izy amin'ny zany hoe misy fahagagana amin'ny soko mangidy tsy tao amin'ny eritreretin'ny Petera Herôda azonareo tsy tao anatin'ny tonga de lasa tiany Herôda anao lasa tiany Pilato izy roa mifandrafy be tamin'ny voalohany fa Jesosy rehefa miona amin'ny olona anankiray na tsy fahagagana ny eritreretin'ny Herôda azy nataony Jesosy any izy mamingy avinga sisa fankasiany Jesosy ny fo nasiany Jesosy fitiavana nataony Jesosy lasa misy fitiavana i Jakoba sy Esau rehefa niona olona mifandrafy be mihitsy fa arakaraky ny nampifanakaiky ny fotoana ionany zareo no nikasian'Andriamanitra ny Jakoba anao alim-bavaka tena mangin'Andriamanitra ny Jakoba vakin'Andriamanitra
fa Esau koa ny ambadimbadika any nisy Andriamanitra ny soko mangina ry havana. Esau tsy nivavaka izany, tsy nalom-bavaka, fa ny amono any Jakoba ny tao anatin'ny fo. Fa Jesosy efa hatramin'izay, Andriamanitra efa hatramin'izay ry havana, dia Andriamanitra misoko mangina. Ny Andriamanitra iketo ianao aza mieritreritra tonga aty ianao aza mieritreritra ianao inona ary zao mba vokatry ny Pasika mantsy tsisy fahagaganita itanao teto e. Tsisy faminaniana be ny voaka teto tamin'ny alina. Misy ny teny tamin'ny teny tsy fantatra kosa aloha teto taty amety aty tamin'ny alina dia tena isaorana an'Andriamanitra vavolombelona zany ny tenako, fa dia tena mikasihan'ny fanahy masiny zay taty. Fa zao aza mieritreritra ianao hoe tsy nisy nininona nipotra teto tsisy nalemy mitsangana teto fa eto misy Andriamanitra misoko mangina eto rehetra. Ary ianao ampianarina ianao tena natao ampizarina an'izany Jesosy misy soko mangina. Ny fahadison'ny olona amin'izao fotoa zao dia takan'ny Herôda daholo mitady zavatra mipopoaka. Hoy Jesosy hoe tena nareo tena diso mitady famantarana. Jesosy ravana nanisy famantarana, fa Jesosy koa ny asa mangina tao anatin'ny ny soko mangina tao mangingina tao Jesosy. Ary nanao fahagagana izay tsy tsapan'ny Herôdy, tsy hitan'ny mason'ny Herôdy, fa fahagagana zany volamana. Eto amintsika eto misy olona be dia be ho voninahitra Andriamanitra. Marary izy, misy aretina mitaiza izy. Fa inona ny zavatra ataony? Manaraka fotoam-bavaka fotsiny, dia makatoa fotsiny. Mbola tsisy tonga tany hatramin'ny tany ka hoe nanao hetsika ngeza be hoe tena seansana fanasitranana androany. Fa ny ataony maninona? Mandinika tenin'Andriamanitra, mihaino tenin'Andriamanitra fotsiny. Inona nataon'i Jesosy tamin'ny Herôdy? Inona nataon'i Jesosy tamin'ny Herôdy? Tamin'ny alalan'ny fijeriny dia afaka mikasika tany anatin'ny fon'ny Herôdy. Zany ny Jesosy tompontsika eto androany. Zany ny Jesosy tompontsika eto androany. Mahitanao eo fotsiny izy amin'ny telefonanao en ligne ny zavatra ataontsika eto ry havana. Mbola vao fionana fannefa ngamba narory zany teto hoe nionotry zao tsika. Marina finaritra ny fionana. Relovili zany tena nitomany niona tamin'ireo ankizy ireo. Hitako ihany nareo, aleloia. Hatramin'izay eo amin'ny telefoniny eo. Tsisy atao fa dia eo fotsiny, tsisy azo atao. Fa omaly ny famihana. Fa zao, niandratsika ny famihana ve nareo vao sitrana? Niandratsika ny fakahita lava ve tsika vao mivany olana reo? Tsia! Niasa tamin'ny fomba tsy takatry ny saina ny soko mangina, tamin'ny alalan'ny réseau, tamin'ny alalan'ny connexion. Nanasitrana ny Jesosy anareo tany tokantrano tany. Misy Herôda be dia be nandalo teto tena hita zavatra tsy isotra zany. Fa ny zavatra tsy fantany, eo ampanarahana fandaharana eo hoe, eo ampakatoavana tenin'Andriamanitra eo hoe, misy olona tsy mety mahita tory eto. Fa maninona? Mihaino tenin'Andriamanitra. Natory be ohatrany zazakely azy izy le olona. Halleluia. Nefa tsisy tonga tany nametra tanana taminy. Fa Jesosy izay lalovany, manao fahagagana foana izy. Ozy izy ny olona hoe tsy nety nanaiky ny olona hoe mpanjakan'ny Jiosy io. Fa Pilato ry havana ny teny hoe sorata fa mpanjakan'ny Jiosy io lehilahy io. Nibedesany fariseo io Pilato tamin'izany. Ozy Pilato arakaraky nibedesany raha ataoko amin'ny fiteny anankitelo, fiteny anakefatra na telo izy tsy tadiny. Nisoratana eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, mpanjaka ny Jiosy azafady. Jesosy tsy nilaza tany aloha tany raha nijeretsika any amin'io Luka 4:20. Pilato nanontany, ianao va mpanjaka ny Jiosy? Ary izy namalazika hoe voalazanao. Jesosy tsy nanontany, tsy namaly be dia be, tsy nitanisany any amin'ny Matio voalohany antsika mahita ny filazanan'i Jesosy. Zao ny filazanan'i Jesosy ho anareo izay tsy mbola nafantatra. Matio 1:1, filazana ny lazan'i Jesosy Kristy, dia nilaza tety arana. Ary zao ny lazan'i Jesosy.
Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda, marala Joda niteraka ny Tamary, lava be io. Ary nanontaniany Pilato Jesosy, ianao hoe mpanjaka ny Jiosy? Mety ny Jesosy raha olona bebe resaka ohatrany avy any ambositra reny. Tena mpanjaka ny Jiosy satria hitanao i Abrahama niteraka ny anina, dia nandeha tamin'ny anina, dia ry anina ohatr'izany. Mpanjaka ny Jiosy ve ianao? Jiosy fotsiny Jesosy voalazanao. Jesosy tsy be resaka, halleloia. Ary tafiditra tanatin'ny Pilato, teny anankiray hoe voalazanao. Tsisy frehariany zany, tsisy nininina. Fa ny tenin'ny Pilato ihany ny tenin'ny Jiosy hoe voalazanao, ny teneninao ny marina. Fa za mpanjaka ny Jiosy. Zao ry havana malala. Na iza anaiky, na iza tsy anaiky. Halleloia. Jesosy tsika tsy mpanjaka ny Jiosy fotsiny. Ho tenin'Andriamanitra ny Apokalipsy 7:20. Halleluia. 9:40. Ho tenin'Andriamanitra hoe ary manana anarana voasokatra, ary manana anarana voasoratra amin'ny lamba sy ny feny izy, nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Halleluia. Hitanao io zavatra mitrango io efa any an-danitra io. Any an-danitra io. Be dia be ny nandahan Jesosy teto tany. Io ve dia mpanjaka? Zao ve mba mpanjaka? Jerena tsy manana na 4x4 raray. Tsy manana na trano anankiray. Zao ve mba mpanjaka? Araka ny tentsika maro eo. Nandiso fanaitanana ny Jodasy. Hoe manaraka mpanjaka ahoana rehefa ohatra mpanjaka tena reraka be. Fa zao ry havana malala. Hatrany an-danitra any. Mpanjaka ary tompony tompo Jesosy. Any an-danitra io zavatra resantsika io. Efa any an-danitra io. Raha dia teny aminao androany, manomboka androany. Hovay ny fomba fionanao amin'ny Jesosy. Aza mieritreritra ianao hoe tsisy ninina mipopoaka be. Fa za miteny anareo, miala avy eto amin'ity pasika ity isika. Misy zavatra misoko mangina efa miasa ny anatinareo. Tena misy olona sitrana amin'ny aretina ny taiza ataon'ny amin'ny pasika. Mbola tsy tsapainao zao zany fa miala ianao vita ny pasika. Mandeha ianao, tsy ndrifo zany tem-pahasalamaka zany. Halleluia. Any anatin'ny tokantranonao any zao. Misy raha misefa ny kasihan'Andriamanitra any. Halleluia. Ataovy amen zany. Halleluia. Misy olona voakasika zany kety. Tsy nieritreritra, tsisy ninona hoe hitanao mipopoaka be kodika sy tselatra. Fa rehefa niala teo voasoratra fa Pilato lasa mifankatia tamin'ireo. Ary azoko antoka misy fa Herode ny tena le tesy le tsy le nongolongo tamin'ny Pilato. Pilato efa jerena ny toetra. Mety Herode le tena le pilavany. Le pampameny lakolosy. Le mpisidina lakolosy. Mety tena Herode le lavamolitra isaky miona. Tsy Pilato nina ny kasihan Jesosy. Ega ne isy Herode be dia be kasihan Jesosy. Halleluia. Tesitesitra lava amin'ny ankizy reny. Mikasika anao ny Andriamanitra. Halleluia. Halleluia. Misy zavatra misoko mangina ny anatinao any. Misy fanasitranana misoko mangina. Ianao da mety hoe mitondra vava tsika talata dia tonga ny larobona hoe aiza kory ary zany tositrana. Fa misy zavatra misoko mangina any. Efa niala teo Jesosy. Vao niona nge Pilato sy Herode. Pilato nge tsy teo e. Fa raha teo Pilato tena tonga dia teo nio tena nao bakery reo. Fa Pilato mbola tsy teo. Ny olanao mbola tsy eo. Ny olanao mbola amin'ny latsinainy anao vao hiarika izy amin'ny talata. Dia ho hitanao. Ho hitanao. Ho teranao raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitra androany. Dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra misoko mangina eo amin'ny fiainanao zany. Lehibe reto Jesosy. Lehibe Andriamanitra. Ianao aza miandry Jesosy miteniteny lava be dia be. Vao afaka hinana hoe sitrana. Fa misy Jesosy tsy miteny eo. Fa anatin'ny alina mangina ianao. Misy fanahan'Andriamanitra irahany ana sitrana. Aza mieritreritra hoe misy vadinao tena andefa SMS aminao. Seria tena tiako be anao tena tsy zany. Fa ny ambadika any misy fanahan'Andriamanitra fanahy mampifankatia mikasika ny vadinao io. Nareo tsy mihinan zavatra teneniko ty fa tena misy Andriamanitra manahy voninahitra. Mahita ny vadinao io tena ohatriny hoe tena. Azo malomaraina tena teneniko avadiko malomaraina. Nahita ny mampionana. Tara be mihitsy. Tena hoe tena misy fanan'Andriamanitra. Tafian'Andriamanitra voninahiny hafa.
io vao tena mahafinaritra. Halleloja. Na rehetrarehetra zao mody any amin'ny tokantranonareo any misy fanan'Andriamanitra vombianareo tena sokomandiny misy zavatra ho hitanareo fa tena arotsaronareo tententeny. Na rehetrarehetra any anaty tokantrano any ho hitanareo ho tsapain'ny tananareo fa nandalo pasika anareo. Pasika fandresena ngira manty pasika ny tataontsika tia. Pasika fandalovana nandalo taontsika Andriamanitra tamin'ny alina. Mineo fa nandalovana tamin'ny compte bancaire anao. Hatramin'ny ny fon'ny patron anao. Fon'ny patron anao. Halleluja. Lôtatsika lera hoe tsy hay sakana. Halleluja. Androany anao a. Raha mety disevitra anao hatramin'ny hoe tsisy mipopoka be tsisy inina ovainy fomba fahitana an'Andriamanitra. Zany ny Jesosy tsiketo zany. Halleluja. Naza mietrehitra hoe ay amin'ny fandarin'Andriamanitra izao tsy mba misy zany hoe atsona taony hoe inona no nataon'ny tompo taminao? Ny azany nataon'ny tompo taminy dia nisy narata tamin'ny kivokilany dia voninahitra n'Andriamanitra fa tena sitana izany hoe mana zany a tena voninahitra n'Andriamanitra fa tsy nandeha mihitsy ny tsena fa lasa na izany hoe tsisy an'izany eto misy eto ka misy eto any ananany. Halleluja. Efa lasa Jesosy vao nitsapain'ny tanany Herôda vai fa maninona ny lasa mifankaty amin'ny Pilata. Hitantsika zany tsisy ninona nakana ny Jesosy ihany koa tsy asa mangirana anatin'ny fiainanao any. Niza naka tadidio fa mpanjaka ny mpanjaka sady tompony tompo mikasika ny fiainanao io. Hitantsika akipitsika mihitsy ny masitsika anatin'izany izany reo olana reo ady reo zavatra rehetra tsapain'ny tananao. Fatary fa misy Jesosy misoko manginany amin'izao fotoana izao. Halleluja. Mandamina an'izany. Miderana sara Halleluja. Anome voninahitra indra ny anaranao no asandatra. Halleluja. Anivony fiderana Misy misy hafanana ny anatinao any. maneho ny Maneho ny fanatihana Andriamanitra amin'ny fiainanao. Halleluja. Halleluja. miderana sara Ndao hikerane Jesosy misoko mangiry indra ny anaranao no asandatra. Halleluja Jesosy. Anivony fiderana misy heri hafana maneho ny fanatrehanao. Asanato ny tananao. Misanata tompo. Misandrata tompo Avidina nyenao Jesosy. avidrika yana Vesciuderana. medrika ndiudena Ananao no kalasana. no ankalasa Tenena sainao no anenepena. maherana lehibeana Manerana. manerana mtanilazanao Jesosy io tsy aisakanane Senta canana. maheranao Halleluja. lehibeanao manerana mtanilazanao Jesosy io tsy aisakanane. Halleluja. Amen. Sei nostra cara di un po' mangina. Ya sai la slawan. Sumai sa kala sana ni na de masta. Wita nyula yu kene na yu. Halleluja. 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 Masanato tanade. Masanato teora. Halleluja. Misandate tubo. Misandrata avidrika Avidino ai testifici. medrika ndiudenai yanao nuakasa maherana
sakanane. Alleluia. Lawa versik zany izany am'izao fotoana zao. Lawa versik zany izany. Manantenainao ahita zavatra fa Andriamanitra tsy etoaina tsy sakanany io Andriamanitra mikasika anao hatramin'ny tamin'ny alina io. Avoan'ny etonao anatin'izany izany zao. Eritrereto ireo zavatra nahatenainao. Ngetenene Jesosy zany nahatenanao iteny be dia be. Fa fantatro fa na tsy niteny ianao misy fanahy mahery miasa any anatiko any. Alleluia. Amen. Ataontsika mpandoriana zany izany. Alleluia. Mileranao samy Tena mifinahitra Andriamanitra iavana. voninahitrinda ny anaranao masandatra. Anivony filera misy hery hafana. Afaka manateny ianao am'izao fotoana zao. Fa misy herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina misoko mangina any anatin'ny tokantrano any anatintsika rehetra rehetrany. Any anatin'ny olanao io misy herin'Andriamanitra misoko mangina. Ny anaranao masandatra. Anivony fiderana. Anivony filera misy hery hafana. Mareo ny fanatreana. Atao misanatra ny Andriamanitra. Misandratra tompo. Avininanao Jesosy. Alleluia. Avidi Na dia tsy dia miteny aza. Avidina vai. Alleluia. Vento direna. Meditra ny onerai ny anaranao no ankalazana. Alleluia. Mahery ianao. Maherana lehibe ianao. Manerana ny tany lazanao Jesosy io tsy aisan-kanane. Maherana lehibe ianao. Manerana ny tany lazanao Jesosy io tsy aisan-kanane. Eu tuluni Andriamanitra mai poate să te aptezi. Tuluni Andriamanitra rehetra rehetra. Ina mileno vacasia ny androany. Fa maka ikasika anao izy. Alleluia. Afaka ikasika anao izy. Oh. Tsika rehetra iarahira mampiasana tompony ny tananao. Amagy anao Andriamanitra am'izao fotoana zao. Misandratra avidida. Avidina. Andriamanitra tsy dia miteny fa avidina. Meditra ny onerai ny anaranao no ankalazana. Alleluia. Lehibe ianao. Manerana ny tany lazanao Jesosy io tsy aisan-kanane. Lehibe ianao. Manerana ny tany lazanao Jesosy io tsy aisan-kanane. Tsy aisan-kanane. Alleluia. Ataontsika pity hafatana ny ampandoriana zany. Miantokana amin'ny atiany Andriamanitra zao lehibe na dia tsy voatery hiteny aminao azy. Alleluia. Hitentsika anatin'izany hoe iza moa lehibe mihoatra anao. Alleluia. Tsisy toanao. Alleluia. Fosy fanahy tena rehetra tsy misy fetrany. Fosy fanahy tena rehetra Tsy misy fetra tompo. tsy misy fetra. Naiza reny ino natao. Naiza le
Hallelujah. N'Andriamanitra hoe zay rehetra voalaza momba n'Andriamanitra dia lehibe avokoa. Ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra dia lehibe avokoa. Hiara iaika anzatsika eo am-pandoniana eo hivavaka isika amin'ity androany ity. Hiavereny kely ny mémoiranao ry havana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra mbola tsy nitanan'Andriamanitra ny asa taminao io fa ny ankikeliny fotsiny. Ianao mikahiko hoe lehibe anao Andriamanitra, mbola ny ankikelon'Andriamanitra mihetsika io. Fantarina no karama fa ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao mety etretinao kely fa zay voasoratra momba n'Andriamanitra dia lehibe avokoa. Ary verantsika mandeha ty ry ty sady nandratra anao Andriamanitra tsika no hivavaka
hitantarany falebiazan'Andriamanitra. Holy One, Alleluia. Irantsika zay zany izany. walked upon the sea, raised the dead, Asanatiny Andriamanitra ao. reign in majesty, mighty God, Alleluia. Lehibe ny Andriamanitra ao. seen about you. Izay voasoratra momba azy dia lehibe azy toy. Tsy nisy voalaza tao amin'ny Baiboly mihitsy za nataony Jesosy tekeny. Yes, you are Holy One, walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Alleluia. Everything written about you is great. You are great. You are great. Lehibe ianao Andriamanitra. You are great. You are great. Sarotsarovo daholo re zavatra sy teo amin'ny fiainanao. Etelele lehibe ianao Andriamanitra. You are great. Say you are great. Everything. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. Oh, yeah. Say you are great. You are. Worship you today. You are great.
worship you, Lord, King of kings and Lord of lords. Oh, so great you are, doing marvelous things. Hallelujah. Oh, everything about you. Itsanga-tsika amin'izao fotoana izao. Raha ny teteny aminao irano farantsika manantsika amin'ny fotoana. Rehefa avy eo anareo izay manontany hoe manao ahoana ny programme rehefa avy eo araka lazavana tamintsika teo hoe ny groupe ny olona izay tonga aty mizara groupe anankiroa no hitarika antsika anatin'ny fotoana tapany hariva rehefa avy eo dia ahita zavatra vaovao be anao ka tonga avy mbola anao live tsika rehefa eo mba handeha hisakafo aloha tsika rehefa eo ankenakely handeha hisakafo dia rehefa avy eo anao miaraka eto indray tsika ahita zava-baovao nareo ahita ankizy toriteny sy hitarika fotoana nareo milomana anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika androany zao zavatra anetanako anareo alao tsika hitsanga anao hira anankiroa farantsika za tena resy lahatra fa misy rendez-vous anao amin'Andriamanitra miala veto. Halleluja. Misy fotoana anao amin'Andriamanitra miala eto. Ndray ataontsika ho fideranan'Andriamanitra. Awa. Ewa, manana fotoana. Tenenao gay ny olana siny. Zao tontolo zao tena hoe manana fotoana mila vonjena anao. Halleluja. Ele kamera. Ati daholo ty fitanana. Aleka, lena. A vida vale inteira tóxica. Eu valha. Aqui não pode falar isso. Eu vale. Dia 4 vamos, aí dá. Vamos dia 4 vamos. Mas pra estar isso mantia, viu? Eu não lembro que casca um aí, tchau, ah. Oi, fala aí, cada vez é guarda. Para que mana para itu, bah. Samira de bau. Ini Samira kamera itu. Dia kamera. Dia sopra dia kamera so. Farina le causa dentro anche Paola, scritta che non si astori da qua. A casa ma prende amizia, alleluia. Mistura tu le papeva. Mistura tu. Le vuole bene tu. Farina da una para quasi, le vuole. Le fa fare so. I seek you for now. E non è voluto viene a tua, ma non ha farsi mai mangiare ma non ha bloccare su. Il lo plie, umani tutto mal per tutto, poi fa bea. E vai. Di casa. E per dire quello che fa. Per dire quello che fa. Aqui Patrícia. Aleluia.
Eo ihany ianao fa mbola misy hira manomboka. Halleluja! Ila anankiray amaranantsika azy amaranantsika an'ity fiderana androany dia andeha sakafo kely amin'izay antsika. Eo ary! Eo ary anabablanany namarana dia izy nanomboka. Somary arabo Remy amin'izao raha mahita live-tsika. Aizy Remy, aizy Remy. Mamtakomare, misy micro-ny ireo e. Io pitikely. Zao fandiana mpamidina toloteny zao. Mpandika teny. Mas manampivaro solokin'ila zao fandiany izy zao. Mety anana desera azy. Ewa, tena mahery. Tena mahery, tompony hery. Jesus, halleluja. Elay malaza, tompony lazy, panjakanao. Erika raka. Efa diana raka. Justy anao fa dia famatoana betalo. Eo fandisa velika mena zanakazana toa manao azy Jesus, halleluja. Eo namidina fandiana 15e kely. Fandiana 15e. Namidina urut babaru. Eo antsika niatra lela mahery. Lela mahery, tompony hery. Era sua. Aqui cozinha. Kuzis dulu lepas beritan ke suku kali. Ayo suka ker cara-cara. Haleluya. Ewari. Eva jauh. Saya kira pasti leba namcu. Maruka. Alright. Vai ver. Vai ver na jauh. Haleluya. Satu dia tapi Sara sama pen grup na ella atau Firana. Dewari. Mam Srandi. Kuaira nella katamsikia matena tapi Sara na Firana. Dewari. Mam Srandi. Cara kan le cik spesial yos. Siapa cike. Yaina kian na patarna juga. Haleluya, Pedro no antes sochi. Reva versika miona. Ade sakafo tsika. Reva versika miona. Sotanareo nahatra ny miaraka taminay teto androany nahafinaritra ny firana. Mbola finaritra rehefa aveo manasa anareo zay rehefa aveo afaka andinay mahery eo mbola hiaraka eto antsika. Tahin Jesosy daholo mahery izy daholo.